Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity andro vaovao ity ianao izay manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada alakamisy 20 febroary 2024 manantitra ny araba mampirarintso ho antsika mianakavy naizanaiza misy ianao na ito antoerana na ny ampitan-dranomasina dia ananterana an'izay araba mampirarintso izay araba tsy misy anavahana ataontsika araba manjakamiadana toy ny mahazatra masahana ny lafivalo hatrany andafin'ny rika rehetrarehetra any tsika ilay nahary no ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsy ao izany nahary zany dia tsy afaka iona sy ifampiresaka amin'ny alalany sary sy ny feo eto sika ary raha tsy eo ihany koa izany nahary zany dia ho zavapoana ny zavatra izay ahoresahana sy ho tanterahana amin'ity anio ity izany ka dia isaorana izy ankoatran'izay dia eo ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny foibe na miparitaka manerana ny Madagasikara eo ny eto amin'ny MBS eo ny ao amin'ny Radio Mada eo ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia isaorantsika fisaorana mialoha izy ireo satria izy ireo zany no tena hoe mikarakara antony firindrany fandarantsika tahaka an'izao toy ny mahazatra ankoatran'izay ahoana ny mety ho fandehan'ny fandarantsika eo ny famakavakana amin'ny alalan'ireo lohahevitra izay notsongaina toy ny mahazatra dia eo ihany koa ireo mpisehatra nisan'izany namantsika faniry razafy manantany efa tonga ao izy efa manomakomanao nisan'izany dadaleba izay ray aman-dreny mitondra ny fomba fijeriny ihany koa efa eo amin'ny fanotelony eo zao niakatra eto avy any Akadimanga any izy mpikaroka izy eo amin'ny resaka tontolo mahamalagasy eo ihany koa ny maharay aman-dreny azy eo ihany koa ny ataontsika hoe efa mahavita sedra azy teo amin'ny fiatrehana ny fiainana ary eo ny hoe ray aman-dreny resy lahatra amin'ny foto-kevitra hijoroan'ny président Marc Ravalomanana tsy menatra mihitsy izy miteny an'izany fa dia izany foto-kevitra zany dia ampitainy amin'ireo taranaka ampitainy amin'ireo mpiarabelona sy mpiaramonina satria izay no maharesy lahatra azy zava-dehibe zay le hoe ray aman-dreny mitondra fanazavana ampitaina amin'ny taranaka izay rehefa alakamisy toy izao ihany koa dia misehatra eto ny député à Madagasikara voafidy tao amin'ny distriktan'ny Ambohidratrimo ny député zany Mamy Rabenirina izy moa ankoatr'izay sady misana ihany koa sekretarian'ny généralny tiako Madagasikara no manana andraikitra lehibe ihany koa zany ao anivony Atenimera Pirenena questeur fahatelo izy andraikitra maro no zany kanefa mazava-dehibe ny fandarana takantony dia misehatra eto ny député Mamy Rabenirina izany zay no hoe la tokolasy tombovavy fa betsaka moa ny zavatra izay antranga tao anatin'ny 4 ora dia eo tsy maintsy ho resahana eto ny tontolo mpifidianana be dia be ny azo resahana momba an'io ary hoe 6 novambra 2024 ny hoe daty anaovana ny premier tour fifidianana filohan'ny repoblika eto amin'ny firenena izany dia hoe efa namoaka ny CENI dia mandeha tany amin'ny ACC tany dia miteny ny ACC fa ankoatr'izay mbola be dia be ny zavatra azo mariana ao anatin'izany dia hoe resaka deuxième tour ihany koa resaka fetrandro sinsisa ho resahan'ny namana faniry razafy manantany eo ihany moa izany rehetrarehetra izany rehefa avy eo miaraka amin'ny famakafakana mazava loatra izany dia inona ihany koa ny zava-misy an'ny rehetrarehetrany tapitra moa zany iny le hoe 1 janoary resam-pifidianana ihany 1 janoary 2024 sy 2024 zany amin'le hoe fisoratana anarana amin'ny resaka lisy-pifidianana dia natapitra riny dia hoe mandehana makany amin'ny fokotany manoratra anarana ho an'izay mbola taraiky zany zay le izy fa inona ny zavatra mitranga ny ambadimbadika any mbola horesahana misimisy eo raha ny vaovao enao ty dia hoe misy olona zany tsy raisiny any amin'ny fokotany averiny indrem-pandeha misy olona izay hoe anoratra ny anarany amin'ny resaka lisy-pifidianana zany tsy raisiny lay any amin'ny fokotany tsy aty zany zay tsy mandray zany sisa ho resahan'ny mpanao famakafakany eo ny momba an'izany fa zava-misy ary tsika miainga amin'ny zava-misy dia avy eo sika miresaka zany ene tena tsy izy mihitsy
izany zao de efa zavatra tsy ao zany ary lizy misy profo ary tsy lavitra misy an'izany so anao mieritrehitra hoe any akodaoda any eto Antananarivo misy an'izany de hitatsika am'zany le izy tenenina le olona hoe makanesa any amin'ny fokotany soratiny anarana amin'lisy mpifidianana raha mbola tsy voasoratra ianao zany lasa tokoa le olona mandehany fa tsy raisin'le any amin'ny fokotany de lasa teraka fahasorenana le izy miteraka alahelo le izy ao anatin'ny lalàna ve zany sa tsy ao anatin'ny lalàna dia satsiny itsika zany hoe lalàna foana no iamikirana lalàna foana dia tezaina am'izay le olona hoe arao ny lalàna arao ny lalàna na misy arany hoe tena tokony mame modely amin'ny fanarahana ny lalàna amin'ny maolo-pirenena zany de tsy maintsy tezaina ny malagasy hoe arao foana ny lalàna aza miala ilany amin'ny lalàna de manaraka ny lalàna tokoa ny olona vaoniziny tsy raisina indray rehefa tonga any amin'ny fokotany any ialana ilana amronana zao hoe makatsa makarisy siasinsisa zany eny zava-misy ny fanolona se fokotany tapitapika eo eny ampanidinany eny mametra-panontaniana daholo zany izany de miteraka zavatra marobe eo amin'ny mpiaramonina eo amin'ny fokon'olona zay any am'ireny fokotany reny satria any eneny miaingo io zavatra io any amin'ny fokotany no miaingo io zavatra io any ity resaka lisy mpifidianana ity fa ngay tonga de misaoty hoe tonga de mitsambikina any amin'ny komina tonga de tonga ry any amin'ny fokotany any zany tsy maintsy mafy tsara manaraka ny lalàna tsara mihitsy fa aza mananteny ianao hoe zao misy matsy meritreritra hoe ny fokon'olona tsy de lasa lavitra loatra amin'ny fianarana ny any ambanivohatra tsy de makaiza loatra amin'ny zahatra ohatr'zany fa izy variana miasa tany ery sinsisa zao efa elaela indray tsisy orana de variana amin'ny anina izy de ataovy zay azo atao rehetrarehetra de morambakaina ahoana tsisy an'zany morambakaina zany tsony mihitsy zao fa tena hoe mila mandray andraikitra sy tonga saina karaha ataontsika hoe misy zany toejavatra zany dia tsy azo ekena ny tahaka an'izany zay aloha ny fanamarihana momba an'iny fa akoatra ny izay zany satria mbola hidirana lavidavitra eo mihitsy lalindalina momba nyity tontolo mpifidianana ity rehefa avy eo ny député membre Bendrinaka ihany koa mbola resaka momba zany namana fanira zavo-manantany resaka momba an'izany dia mialohan'ny hidirany ny ray aman-dreny ny dadaleba aloha dia andetsika resaka lafin-javatra anankiray zay azo lazaina hoe azo akana lesona lehibe mihitsy raha ny zava-misy eto Madagasikara zavatra nitrangatany an-dafy izy ity fa azo akana lesona mihitsy ary azo saintsainina tsara raha tokany ka raisitsika ny eto Madagasikara inona moa zay tsy inona zany fa de hoe ametra-pialana zany na hoe hiala ny président ny banky iraisam-pirenena na ny président de la banque mondiale zany Andriamatoa David Malpass ametra-pialana izy io eo amin'ny écran io Andriamatoa David Malpass de teratany Amerikanina ary izy dia 19 taona izy ary izy no président banque mondiale fahatelo ambin'ny folo zay de Andriamatoa David Malpass dia ny filoham-pirenena Amerikanina teo aloha no nanolotra azy hoe inga Donald Trump zany hoe olona kaiky inga Donald Trump zany Andriamatoa David Malpass de rehefa nandeha ny procédure isan-karazany dia mipetraka eo amin'ilay toerany président ny banque mondiale zany izy 10 taona ny fotoam-piasany ny filohan'ny banque mondiale 10 taona raha ny tokony izy zany tokony mbola misy herintaona sisa ny fotoam-piasany nga David Malpass fa nanapa-kevitra izy zany herintaona mialohany fahataperany mandany hoe iala jerentsika eo hoe inona ny antony nampiala azy dia akoatran'ny izay ihany koa zany dia inga David Malpass moa zany de hoe président ny banky iraisam-pirenena tsaro mariana aloha zany fa ny banky iraisam-pirenena de président no iatsona ny lehibeany fa raha voary zany ary amin'ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia tsy président ny iatsona azy fa tale zay zany aloha misy mahasamihafa azy kely ny aty amin'ny banque mondiale ny président banque mondiale matetika efa tarazo hatramin'izay de ny Amerikanina no misahana an'io fa ny arian'ny lehibean'ny
FMI zany amin'ny akapobeny dia ny Europeana ny any iny zany fandaminana ataontsika hoe klasika efa nazatra hatramin'izay dia teratany Amerikana zany inga Davida Malpassy dia nialy izy zany dia hiala moa izy zany dia akoatran'izay ny tsy tena hoe tena fantatra mazava tsara aloha zany amin'ny akapobeny tena antony hoe natonga azy hiala fa ny zava-misy fotsiny dia nokianiny filoha lefitra Amerikana tamin'ny fotoan'androny inga Al Gore de filoha lefitry Bill Clinton tamin'ny fotoan'androny ary ny atoko misy an'ny Al Gore dia demokraty. I Donald Trump nefa izay inga Davida Malpassy dia akaiky be any Donald Trump aty amin'ny républicaine, i Al Gore aty amin'ny demokraty de mikanina inga Al Gore tao zany inga David Malpassy hoe tsy de miraharaha loatra ny momba ny fiatrehana ny réchauffement climatique na ty hoe fiovan'ny toetrandro ty me mafana ny tany de ohatrany tsy de hita loatra zany ny hetsika ataony inga David Malpassy eo amin'ny Banque mondiale ao fa zavatra hafa ny heverina hoe maika azy de nokiana nefa ty réchauffement climatique ty de io zany tena hiatrehany zao tontolo zao mihitsy amin'izao fotoana izao zany any zany tena ifatohan'ny hery rehetrarehetra mihitsy de anisan'ny fanakanana nahazo azy zay dia akoatran'izay ihany koa anisan'ny fanakanana nahazo inga David Malpassy ihany koa de ny hoe mandany vola kanefa tsy tena misongadina ny vokatry ny fandaniana, dépensière kanefa pas très efficace. Lalina be zany dépensière kanefa pas très efficace. Mandany vola ianao ty atao an'izao ty fa ny vokany tsy de mankaiza loatra mba tsy tenenana hoe tsy takory zay vokany. Anisan'ny fanakanana goavana be zany nahazo ny inga David Malpassy izany rehefa rehetrarehetra izany hatreo aloha. Inona ny zavatra tena hoe lesona lehibe avy amin'izany zavatra rehetrarehetra amin'seho zany? Ny olona aloha zany any ivelany any tompoko de tsy mitsitsy mihitsy amin'ny resaka hoe fitantanana izany sy ny vokatry ny fitantanana. Zany no azahoana fahombiazana hoe entitra manaraka ny lalàna. Inga David Malpassy ene tsy hoe tsy nanaraka ny lalàna izy, tsy hoe nandika lalàna izy, tsy tany mihitsy no nentina nanakanana azy fa teo amin'ny lay atao hoe lara-pahamehana zany eran-tany iarahantsika mahita io de ity resaka hoe réchauffement climatique ty everiny maro fa hoe lara-pahamehana ny fiatrehana ny réchauffement climatique kanefa zany ny banky iraisam-pirenena ohatrany hoe tsy de hita loatra amin'izay raha ny resaka satria ao hita daholo ny fampiasam-bola ao tsisy an'izany hoe kipitsipitsy reny hoe anampiana amin'ny Madagasikara reny momba ny Afrika sy ny sisa misoratra any daholo reny ary maneran-tany de misy sampan'ny banky iraisam-pirenena zay zany le izy de ohatrany hoe tsy de anina loatra de mandeha ny fanakanana aro eo ihany koa moa ny resaka hoe fifandonana ara-kevitra zay maha-demokrasia ny demokrasia eo amin'ny républicaine sy ny demokraty any États-Unis satria olo ny demokraty no nanakina inga David Malpassy président banque mondiale izay mametra-pialana io olo ny républicaine azotsika tsara ngamba ny fandehan'le izy fa zao rehefa nandeha daholo zany rehetrarehetra zany dia nametraka tsara inga David Malpassy hoe eny ary raha izay zany no fandehan'izy aleo hiala nampony izy tsy niterena hiala fa sitrapony avy amin'ny feony feritreretany no nanapahany hevitra hoe eny ary za hijanona fa aleo zany andeha ao anatin'ny filaminana en douceur zay mihitsy mifilaza azy ato ao anatin'ny en douceur milamina tsara ny fandehan'ny fametrahan'ny fialana zany sy ny izay isolo azy de hatramin'ny 30 jona izy no eo amin'io toerana io tsy de elatsony zany fa ny tena zava-dehibe de ny hoe mendrika Andriamatoa David Malpassy satria izy tsy lay voninahitra no nataony hoe zava-dehibe
raha misy ny angamba ny toerana ambony indrindra eto ambony tany de toerana président république dia zany toeran'ny papa ohatra eo amin'ny finoana katolika satria mipapa akoatrany hoe mahalehibe amin'ny finoana katolika azy lehibe ana fanjakana izy satria fanjakana ny ao Vatikana toerana ambony be zany toeram-boninahitra be zany hoe mpanjaka sy ny sisa fa zany hoe toerana ma hoe président banque mondiale zany banque matanjaka indrindra eto amboniny tany de izany tompoko anisany hoe toerana tena toeram-boninahitra anisan'ny avo indrindra eto amin'ity tany ity banque mondiale betsaka amin'ny banque fa ity hoe banque mondiale fa nanetry tena Andriamatoa David Malpassy dia nametra-pialana izy nafoiny ilay voninahitra lehibe nafoiny ilay toerana ambony be nafoiny ilay avantage be de be so de averinao fa hoe kelikely ny avantageny zany président banque mondiale zany ny atsika zao ohatra hoe DG SG ministre zao toerana zany ary reny misy avantage reny azonao zany satria miavaka le toerana de zay le hoe tombontsoa isan-karazany fanafony nga David Malpassy zany tamin'ny nany ony fanetretenany nafoiny le toeram-boninahitra amin'ny banque iraisam-pirenena maha-président azy fa nanetry teny izy de ozy aleo hiala tsy le resaka voninahitra zany tsy le resaka vola zany no nataony tena hoe zava-dehibe fa ny hoaviny banky iraisam-pirenena satria misy an'ity problème ity misy an'ity de teny izy hoe aleo zany olo-kafa no eo na de mbola tsy tapitra aza ny fotoam-piasako mendrika zany ary zay le lesona tokony hotsoana indrindrandrika ho atsika aty amin'ny tany mahantra indrindra ho atsika aty amin'ny tany mahantra Madagasikara tany mahantra faran'izay fadiranovana eto ambonin'ny tany dia zany mamme lesona ny any velany any mamme lesona atsika mantsy matetika de resaka olona mamaika atsika i Donald Trump olony Donald Trump hoe sisisisy fa le ranga zany le atsoina hoe David Malpassy izay président banque mondiale nametra-pialana de manana ny maizy azy manana ny fanetretena raha le hoe toerana maha-président banque iraisam-pirenena any tena goavana be de raha ny raisonnement zao aty amintsika aty amin'ny tany mantra ho atsika aty Madagasikara de misy amiteny hoe tena le nga David Malpassy ty tena olona mitonantonana ty tena olona mitonantonana voninahitra lehibe io vola be io toerana ambony be io de afoy nefa heritaona sisa maninona raha ny driblena amin'ny baolina mantsy teny hoe dribble de hoe tena ianao rery zany no mitondra baolina maninona raha ny fifina kely teo heritaona sisa io ne toerana mandalo hoe zany ny fomba fiteny eto Madagasikara toerana mandalo fa mikarakara tena elanga andovan'io elanga ohatra zao rehefa mba hoe mahazo toerana miavaka eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainam-pirenena zany ny fomba fandiniatsika sy ny fisainatsika hoe toerana mandalo fa tonga de ikafrio ihany de zay ne mahatonga an'le hoe ohatran'ny varybe menaka mba vohatra midira zay mbola tsy ninana de ny sasany efa voky bevatra tia tentakely efa manehatra efa mararika mbola ao ihany mijano fanakianana tsy efa be dehibe ary tsy vitany hoe fanakianana fa ny résultat dia mampiteno mona raha ny fiainantsika eto Madagasikara miodina ka miodina pasona azony nga David Malpassy tsara tompoko nanamartena tamin'ireo akiana izay nahazo azy izy ane tsy niterena hoe iala hoe mialahy ianao tsy izany io fa sitrapony no miala fa zao koa na izany hoe président banque mondiale mifandimby teo hoe mahazo fanakianana foana fa neny nga David Malpassy napetrany tsara mihitsy ny maharay aman-dreny azy napetrany tsara mihitsy ny maha-olona responsable azy hoe ty de hoe eny ary fa alao zany mandefitra alao za anetry tena de alao miala ho tombontsoany izao tontolo zao mondial fina nydikany hoe mondial zao tontolo zao ho tombontsoany zao tontolo zao ho tombontsoan'lay banque lehibe indrindra eto ambonin'ny tany dia aleo za no miala zay le izy zay le lesona lehibe zay fa raha ny eto amintsika eto Madagasikara aloha tonga de hitsina dia le toeram-boninahitra aloha mamaika
efa hito zao anao fa tsy mamely, efa hito zao anao fa tsy mamely, efa hito zao fa efa tsy mihinan-kanina le vahoaka malagasy, efa hito zao fa tena hoe zara raha miaina ilay vahoaka malagasy amin'ny sehatra isan-karazany, na fahasalamana, na sakafo, na fanabiazana, na any amin'ny resaka sekoly, na ty amin'ny orinasa ny secteur privé, menimenina daholo zao, ka misy tompona ndraiky daholo mantsy reny sehatra reny, efa hito zao fa tsy mandeha mihitsy ny lalana potika daholy, de zay vita de vetivety de simba, inona ihany ahoany ty fiainany gazy ty, fa misy tompona ndraiky da daholo any amin'ny rehetrarehetrany, efa hito zao fa tsy mamely a, de mbola eo any, fa ny olona malala fomba, ny vahoaka malagasy malala fomba mitazana fotsiny izy, de hoe zay zany ko, alao ao rehefa zay zany nytiny de alao ao, fa ny olona ny am'izao zany miandry an'lay a fotoanany fifidianany, anehoany ny ao anatiny ao, zay le hoe ho anao koa zany ho anao olom-pirenena dia raiso le andraikitra amin'ny fanaraha-maso ho anao tanteraka mihitsy zany any amin'ny fokotany any ny ainganao, satria mbola any mantsy zao tsika, any amin'ny fotoam-pifidianana any mbola zavatra fandrainy any amin'ny fanarahana ny mandritra ny fotoam-pifidianana izy sisa, fa le lisy-pifidianana aloha. Fa raha ohatra le olona efa zatra tia voninahitra sy tia vola sy tia an'zao no andrasanao eto iny efa miletika ao an-tsaina iny, fa zany hoe fanetreteny zany tsy misy zany, de zao zany lesona asahana hoe mba manaova ohatra n'Andriamatoa David Malpassy, président banky iraisam-pirenena nametra-pialana, fanetretena lehibe zany, fa tsy hoe eo de mitapikitra de zao fanetretena lehibe, dikan'izany de zao le fanabiazana mihitsy ny tsy mitovy, raha ny fanabiazana no azon'ny ringa David Malpassy zany a, de tena fanabiazana tena hoe mendrika, asa aloha zay nanabiazany ray aman-dreniny azy tany, fa olona ambony ane zany olona ambony be zany eto ambonin'ny tany eto, fa de nafony zay, nafony mialatsiny indrindra, ka io zany a dia tsy maintsy noresahana momba an'izay, satria anisan'ny tena hoe nanaitra ilay toe-javatra, tsy hoe le hoe kiana sy ny sisa, fa lay fanapaha-kevitra mihitsy natosiky ny fion feritreretana, ary nga David Malpassy de olona kristianina, olona mivavaka eo, de namino mihitsy sika zany, fa tsy maintsy mivavaka tsara aloha izy, mivavaka izy ahoany ty fanapaha-kevitra ty sy ny sisa, mihaino feo feritreretany tsara izy, vavaka tamin'Andriamanitra izy, hoe Andriamanitra anapa-kevitra ohatran'izao a, sitrakao sa tsy sitrakao, de tany izy tany izy hoe iala, fa ny fialana io tsy nisy hoe na médecine na ohatran'izao, fa raha ny raisonnement aty a Madagasikara de manlaza ny hoe nga David Malpassy ve olona mitonatonana ahoana ary, sao de tsy normal le, fa aminazy normal, fa amty amintsika tsy normal, satria ny tsika le vola sy le voninahitra sy le toerana ambony izay a mamendimendy atsika, za ve ny mahazo toerana président ny banque mondiale zany de ametra-pialana, za de amizay efa herintaona azy izy, tsy alao ve io kiafriko kely eo, zay le fiteny zay, tsy alao ve kiafriko kely eo, fa io ne toerana mandalo e, samy mikarakara tena, samy mikarakara ny tenany io, zany ny feo eno raha tia Madagasikara tompoko, zany ny feo eno, aza miodikodiny tsika, aza mandainga isika, fa zany ny feo raha vao misy hoe toerana ohatran'izany a, dia efa zay ny atao hoe raisonnement, ka io zany lesona tena mavesatra tsara, lesona tsara mihitsy no naseho anga David Malpassy io, zay aloha momba an'iny, fa ny lesona faharoa de ity, hiala zany izy dinina amin'ny fanontaniana, iza no solony, misy lesona koa eo, iza no solony, de oka aloha tsisy resaka corruption mihitsy ny an'olona, tsy misy resaka hoe fahafantaran'olona mihitsy le olona, ny any amin'ny olona any, ny any Amerika any amin'ny resaka banque mondiale hoe za mahafantatra ny anina de hoe mba atositosy eo ty ny dossier, so de ohatran'ireny le hoe fisafidianana minisitra eto Madagasikara reny, tsy ohatran'izany ny any, fa ny any tompoko a
de ohatran'izao ny fandehany raha vo misy zany ny place vacant no filaza azy hoe toerana banga am'tony resaka iraisam-pirenena vilety tony de ny foto-kevitra de hoe takina na efa mahazatra ary le izy de tenenina foana efa mahazatra ny zareo zany de hoe takina ny ampangarahara sy amba ho mendrika tsara ny fametrahana ny osolony nga David Malpass zany takina ny ampangarahara transparence de olona hoe mendrika amin'ny fametrahana an'izay osolony hitanareo zany rehefa misy zavatra atao zany de mipetraka foana io resaka transparence io transparence io tompoko dia hitambaran'izao tontolo zao raha mbola hoe manaja ny fangararana sy ny demokrasia io zany zao de hoe apetraka ny solonga David Malpass mbola tsy fantatra aloha zao fa mbola ao anatina procédure zany zao manaraka amin'ny procédure isan-karazany fatakina ny ampangarahara ny fametrahana an'le solony mangarahara any amin'ny banque mondiale any amin'ny tapony be any mametraka an'io de itsika ty amin'ny tany manitra ty ve de tsy ametraka amin'ny mangarahara eo amin'izay zavatra atao indrindra amin'ity resaka mpifidianana ity lisy mpifidianana ary antsika de efa tsy hita zay mangarahara loatra amin'le izy fa ny an'olona tonga de hoe alohan'ny zavatra rehetra aloha apetrao amin'ny mangarahara apetrao amin'ny mangarahara aloha de mba tena mendrika tsara ny eo fa ty tsy resaka diplôma fotsiny ty ny atsika mantsy de hoe alefasony CV tadidinay tsara mihitsy ny tena moa mpanao gazety de zay ny atao hoe tombontsoa amin'ny mpanao gazety sy ny anao manjery tahaka ny tony radio madasy MBS tony misy ny arsiva fa teto amin'ny firenena teto ane aza vao tamin'ny heritaona mihitsy iny hoe aza hoe ambassadeur hoe mila ambassadeur de hoe alefasony CV hoe ministre de hoe alefasony CV fa nga io resaka CV fotsiny tsy resaka CV fotsiny io fa tsy maintsy jerena ihany ko ny tena maha olona n'le olona mihitsy ny passeany ny lasany manahoana le olona iny manahoana inona ny zavatra efa nyena ny sisa fa nga izy ty resaka CV fotsiny ampahany ny CV tompoko ampahany iny fa le tena le maha olona le tantarany hatramin'izay mila fantarina so de olona piso lelaka so de olona mpiady aman'olona so de olona mpanambanimbany olona so de olona an'izao so de olona an'izao ary ty so de olona tsy matahotra an'Andriamanitra zay le tena goavana be zay ny ambony rehetrarehetra mbola eo fa so de olona tsy matahotra an'Andriamanitra no apetraka eo amin'le toerana eo lesona be dehibe zany tsika zany zao ho avy ny fifidianana io de misaintsaina tsara be dehibe mihitsy lasa anjely tapoka any amin'ny fiarahamonina any am'izao fotoana zao lasa malemy paika lasa ohatry ny anjely latsaka tany fomba fiteny zany de lasa malemilemy paika lasa tsara fanahy de manolotra an'izao makatsy am'izao mipasehany anefa ny lasany anefa tsy arak'izay le mahazatra azy satria niny anjono anao izy satria andambolambo anao izy satria misy tanjona tiany hokendrenao dia le voninahitra saomivola sy ny sisa tsy ianao ve de azo voninahitra noho ny nga David Malpass ianao ve ny volanao ve sy ny tombontsoanao ve de ho betsaka lavitra noho ny nga neny David Malpass président banque mondiale zay ametra-pelana fa netretena lehibe raha zay resaka voninahitra tompoko sy resa-bola aza miteny fa zany hoe président banque mondiale zany tena enjana be zany na ny sécurité an'izany na ny inona na ny trano hipetrahany zay zavatra ilainy satria goavana be le toerana de tena hoe azony fa zao zany izy rehefa hoe tsy président banque mondiale intsony de inona eo amin'ny fiainana andavanandro tsisy gardakortsony apetraka aloha le hoe ancien président banque mondiale filoha teo aloha ny banque iraisam-piny iny mipetraka foana iny tsy azo kosehany iny fa raha hoe ny avantage rehetrarehetra efa tsy zay tsony fa efa tena zavatra hafa mihitsy no mitranga eo zay aloha momba an'iny fa eo amin'le hoe iza no solony dia mazava tsara ny resaka de ny ety ampiandohana processus de nomination transparent fondé sur le mérite et rapide zay le izy
io zany zao ngia Davida malipasy io efa tsisy tsony izy de iza zany ny eo ny tsika mamay antsika de hoe iza le olona isolo azy fa tsy zay ny zava-dehibe ahoana ny fomba isiny ny mangarahara sy hoe tena ampamendrika alaya fametrana ny solony ny nga Davida malipasy zay ny tena zava-dehibe zay olona tonga ao zany de efa vokany iny efa vokatry ny fomba fiasa ao anatin'ny mangarahara tsy afaka ibililalila mihitsy zay hosolony eo so de avy avana de mizesta be de hoe zany président banky raisam-pirenena tsisy an'izany mandeha manaraka ny mangarahara tsara ary inona dikany hoe le mérite mendrika le mérite ho avy zany ny fifidianana président ny république eto Madagasikara zay ny io tiako hatongavana io aiza ny mangarahara ary ahoana ny hoe mamendrika an'ilay fifidianana olona mendrika zany no tokony hipetraka eo fa tsy olona taitay bombona tsy olona mpaninofy tsy mila an'izany tsona ny gasy efa tena reraka izy ao anatin'ny fahantrana olona mendrika ny tokony hipetraka eo amin'ny hoavy satria hiatrika fifidianantsika olona mendrika le mendrika zay mantsy mahafoaka zavatra lehibe zay ary olona matahotra an'Andriamanitra ary io koa tsy tenitenena fatany hoe matahotra an'Andriamanitra de anaovana ino ty anaovana hoe propagande fa nitokatokafatena fa tena iainana le izy fa tsy mandeha fotsiny am'izao zay zany ny tena goavana be am'izay resaka zay mila mangarahara satria ametrak'olona ka io zany ny procédure hoe mety hoe misy hoe fidiana misy hoe tendrena sisisy fa na fidiana io na tendrena am'tony resaka avy be tony zany mangarahara mila mipetraka foana de ny fahamendrehana zay no tena hoe lolarany ry ananary am'izay le olona zany zay tonga eo am'le toerana dia tsy afaka manao zay tiany atao izy fa voafatotra satria notsongaina tao anatin'ny maro izy engagé ohatra ny amin'ny tomobile vitesy engagé rehefa engagé io de lasa ny dika an'izay atao marche arrière engagé ny vitesy aty amin'ny marche arrière aty de emotro io tomobile io rehefa hitsahana ny accélérateur rehefa asorina ny embrayage ho an'ny tomobile vitesy manuel fa rehefa vitesy automatique izy afandray fipetra mo ohatran'izay le izy ka le olona zany lasa engagé am'izay fotoan'izay tsy afaka bililalila fa voafatotra aiza ho aiza am'izany ny atsika aiza ho aiza am'izany ny atsika eto Madagasikara de io zany zao ty raharaha ty de hoe takina ny ampangarahara sy hoe mamendrika ny fametrana ny hosolon'ny président banque mondiale de anisan'ny teneny io zany zao secrétaire mpanjakana américaine amsahana ny vola ramatoa Janet Yellen aperinasy zany olo an'izany vehivavy zany secrétaire mpanjakana américaine misahana vola satria ty banque mondiale ty mantsy hoa trandrarahany américaine izy ty de ramatoa Janet Yellen enjana be zany ramatoa zany enjana be zany de tonga de mipetraka mazava tsisy manao discussion tsisy manao hoe ahoana hoe fa ahoana zany fa ahoana neny olona tompoko ny mangarahara sy ny hoe fametrahana famendrehana efa sakafo isan'andro zany efa isaky misy zavatra atao de fa hoe sakafo isan'andro zany amin'ny fanaovan-javatra fa ny ety amintsika notra ny gaga tsy tokony misy agaga mihitsiny zany de am'tianantsika azy ary satria moa zany efa mandehany ny fotoana ny am'tianantsika azy sy andravonantsika azy de zao efa nisy keo anie ny tompona andraikitra ambony akoatran'ity président banque mondiale nyty nametra-pelany nanetry teny fa nga zany toerana ma prime ministre britannique zany anga averinao fa toerana ivy zany toerana ambony be zany fa ramatoa zany Liz Truss prime ministre britannique izy no nyraisin'ny mpanjaka Elizabeta faharoa farany de nisy nakasary izy nyraisin'ny mpanjaka de avy eo maty mpanjaka nametra-pelana ihany ko izy no ny antony samy hafa tsy niterena izy hiala fa izy ny natsiaro tena hoe miala papa beno hafa 70 nametra-pelana ihany ko no ny antony isan-karazany zany zay zany le fandehan'ilay raharaha zany de teto amintsika koa moa efa nisy ny tompona andraikitra zay
nametra pialana sy ohatran'izany de zay no tsara ho raisitsika ao anatin'ilay izy zany eny ary toy ny fandarantsika ray avetrany sika ny mpisehatra voalohany izany eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada zany dia tonga dia efa tazantsika ao ny député Mamy Rabenindrina zany dia alohan'izay ho raisitsika aloha andriamatoa Dadaleba satria resaka fandriampahalemana sika iresaka ihany koa zany ny momba an'izany hoe njara toeran'ny ray aman-dreny ka zao le izy taona 324 zany araka niny efa nytenen'ny ACC sy ny senindry hoe taona mpifidianana dika an'izay mila fois 5 mila fois 10 mila fois 100 fandriampahalemana eto Madagasikara satria taona miavaka zany ty taona miavaka de mifandriampahalemana ny tena iankina ny zavatra rehetrarehetra mihitsy fa io zany tsisy resaka hoe ambadika politika zao fa mila mandry fahalemana amin'ny malagasy manoloana an'izay rehetrarehetra zay eny ary miarabanao andriamato Dadaleba dia tonga dia hiditra avetrany sika amin'ny votoatin-resaka ary dia menanao avetrany ny sehatra miarabanao ary eny tompoko monsieur Rina ampitsikitsikina tokoa ary ampifaliana no erabako anao ary de miarahaba ny ekipa reto ato amin'ny miara-manonjako de miarahaba an'Andriamato faniry zay mpiara-miasa aminao ary atao farapilazana nefa tompony voninahitra koa de ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny circonscription an'Ambohidratrimo de Andriamato Mamy Rabenirina zay tsy afa koa fa mbola mpiara mitolona hiditra eny amin'ny Betsimitatra ngadina anana vinahitana torohevitra maro samihafa navitanan'ireny hoe tolona Betsimitatra reny koa ankehitriny aho tsy ihany koa ny anadiny ny tanàna ny Evina de Falmerahaba ny poniny eny Akadimanga sy ny eto Atsimon-drano ary soritiko manokana moa ny eny Akadimanga satria tao pararano tao pidinjano miakatra mivokatra eny Atsary mahatsiaro zava-dehibe amin'ny fiainana zany satria zany tanteraka dia noho ny fahasoavana amen'Andriamanitra ary ray ny antony nasiana fiangonana teny ary ray ny antony hoe de miarahaba atsika na vitany mampakatra vary ohatra zao ry dadaray hoe mana vary eny atokotany mipijinja vary eny Atsaha mimpanondram-bary fa saingy nisy tandrifondrahona hitanao ihany amin'ny fomba malagasy moa raha manao fambolem-bary io sy ny fambolena eny Atsaha rehetra de misy mifamato misy ny ohatra zao ny hoe ody avandra satria tena tsy tiany vary de zay nohatra ny mampalahelo satria eny aminay natao hoe dada tomarika zay zany de lasa nodimandry izy any amin'ny razany de hoa fienina ny amin'ny asabotsy zao io zany niny io tonga de azo profo mity le fo karaha vo mangalameny io rahoany io de fa mivoaka dolo raha mpanody avandra mpanao anara-draza andreo ny tenenako an'izany za kristianina nefa ny am'le mandalina sy mpikarokaradrazana zavatra misy eny aminay zany de tsy maintsy lazaiko hiditra amin'ny Antsipiriantsika tonga de le aloha hevitra nyresantsika Dadaleba eny tompoko tao mpifidianana ny tena miroapolo sy roa arivo nahoana mila fandriampahalemana ny malagasy mba hampilamina tsara ny sain'ny olona mba hampirindra tsara ny zavatra rehetra atao de mila milamina zava misy anefa ankehitriny alatreroka vonolo letsika zao etsy sinsisa de nefa le taona nefa taona miavaka tonga de omenanao ny sehatra amin'ity resaka fametrahana ny fandriampahalemana teo ianao mpanadiady raha teo misy io misotranao rina na ame fitenenana nefa raha sitrakao aleo za alomba andray kely an'le vaovao lehibe maneran-tany lazainao to momba ny lehibe ny banque mondiale zany Andriamato David Malpassy de toa matsiaro a zany taoko le nisany natao hoe Dominique Strauss-Kahn tsy haiko hoe inona ny ndraiky ny tao banque mondiale ko hoe ny antony FMI de amin'ny maha-olona ambony azy fitondran-tena zany teto amitsika zany nisy olona mifanandrify am'izay ministre eo fitondran-tena de tokony ametraka démission tsy mahalala miala fa mbola mamikotra ihany général Manatsoa zao azo lazaina hoe isany nametraka nanao an'izany ko DG an'ny
banque centrale ve azo lazaina manao an'zany ka ninahy eo am'le toetsaina zany amy mampikaroka azy le fomba malagasy tsika malagasy a mila fiova toetra maro be mihitsy indrindra zao hiatrika fifidiana zao eto amitsika zao de nanao fiandra fametram-pialana hono rano anao fametram-pialana rano de inona ny antony ara-pahasalamana zavatra mantainga foronina fotsiny maninona tsy lazaina marina David Malpaso zao tonga de manaiky tsy azo lazaiky milavo leo hoavindray fifidianana zao tapitra mandany filoham-pirenena eo indrintsika za tsy ilaza hoe mametram-pialana izy a fa lalàna ka lalàna io a ary tapitra zany ny tao-piasany tapitra le mandah fa raha izy nolazaina hoe ametram-pialana tsy mialo io ahoana mampanao iteny zay zao zavatra voaporofoko fandikan-dalàna marobe nataony tsika ne manana lalam-pandroenany firy voatorinao anaty lalam-pandroena nefa natao fandikan-dalàna ary tsy izy rery hatramin'ny gouverneur tsisy zany eo mamorimory député ny amin'ny arena manao am'le nefa manaraka lalàna tsara ny motion de censure zay lazako hoe raha zay izy ndray dia manano feo anao raha malagasy fa mivera tena mona miozy le ranga zay ya ka resaka le fifidianana am'izay tsika raha anao fifidianana zany tsika de tokony anana toetra mihitsy hoe miatrana vonona anatanteraka zany fomba fifidianana zany ary ao anatin'ny filaminana tanteraka zay indrindra ma de misy le fomba fiteniteny ny tena le manafina toetra miteny an'iny hoe ara-dalàna ekeny rehetra zao le tena mpanao asa lika mpanao mpiteny an'iny mankony mody hoe entina le brebena an'le vahoaka fa amiko a rehefa tena hiatrana ny fifidianana io voalohany a reto toko telo reto any tena tompona andraikitra voalohany raha tiana isy mifandripahalemana folo alida voalohany senivo varoa ACC fa rehefa reo telo reo mihinanareo zany rehefa reo tena miatrana ka mandrainy andraikiny tsy mihainy feo avatsy raha nanao inona filoham-pirenena nanao inona ny gouvernemanta ka mijoro ao ohatra fa ampiarana ny lalam-pandroenana eo manko ny azo raha ohatra zany nova lalam-pandroenana io resaka momba folo alida de miaro ny androm-panjakana ao anatin'izany ny présidence miaro ny hainy vahoaka sy mifananany sy mifananana miaro ny sisy tany sy ny rehetrarehetra de ndraisiko zany atao am'le hoe androm-panjakana atao amin'ny filoham-pirenena misy anarana ny filoham-pirenena atsika am'izao fotoana zao a de monsieur Andrinirina Rajoelina de inona ny ndraiky folo alida amin'io tokony hiala soritra tsara hoe filoham-pirenena izy ka raha filoham-pirenena izy manana an'le grand croix de première classe sa fe nanao fianianana izy a tamin'ny andro ao filoham-pirenena azy ary na de tsy nisy baiboly azy de atao aminatin'le fianianana iny zany tokony arova folo alida azy raha ohatra ka tafiditra ao anatin'iny de arovany tsara arovany folo alida izy fa raha ty le mandika lalàna ary amin'ny arena mandika lalàna gouverne de raha misy obstacle de miaro filoham-pirenena zay fa androm-panjakana io folo alida nefa le filoham-pirenena tsy manaraka an'le miresaka folo alida manko sao de ohatrany matsiaro a zany tamin'ny 11 février tamin'ny ndray amandrembe zany ny colonel Richard Tsimandava zay nanaovana fahatsiarovana teny amin'ny plasy eny Ambojatofo ary etonao de mba raisiko voninahitra tsy fiera am'zany fa tsy misehoseo raha eo Ambojatofo anao hiakatra any Andohalo any amin'ny rovo de ny lalan'iny natao hoe Maurice Randriamampianina io a ray amandrembe na eny Ambodrapetoarina vita teto amin'ny firenena matomotondra ny anarany ka raha raisiko ny amin'ny colonel Tsimandava zao a de nisy civil tonga teny zao ny zareo fikambanana hoe ao amin'ny mainteny reny tiako tenena fotsiny raha ohatra hoe mainteny reny zany zao nataony ndrenam-pomerina mpanjaka amin'io amin'ny mampikary koa de zalahy manisitra eny Ambojoky de nampidirinao koa manendy anaty volo zany zalahy atao amin'ny zay ndraiky etan'ny député Mamirabenirina am'izao fotoana zao io any Anosy Vola de aria any Tanety Beko reo anaty volo zany reo zany zalahy manendy koa reo rehetra reo a zay fanjakana ny orona rehetra teto hatramin'ny fahampanjaka tsy maintsy ilaina amin'ny manisitra ilaina amin'ny manendy ary rehefa mifanajy reo a misy ary tandapangeta tamin'ny zalahy reo de hiditra zany tsika zao am'le fifidianana fa eo indrindratsika ilaina ny scientifique amin'ny olo fifidianana io enao ve fa nisoratra tany amin'ny carnet am'le fandraisana anarana
efa manana an'le doublure maitsomaitso ianao, efa mba nanentana ny avanao ve anao hoe andeo soratra anarantsika fa hoavy ny fifidianana. Zay ny andraikitrany amin'ny vahoaka zao ohatra, satria foy le fotoanatsika. Ny aty amin'ny ara-panjakana, indrindra le zareo atao amin'ny seny, mahatsiaro izy fa alavorary ny zavatra nytanterahany. Sa tena mbola mila ezaka be da be zareo. Ohatra fotsiny zao, raha eo am'le isan'ny olona voasoratra anaranao am'le anina zao de fa mampiahara za tsy de nandia fianarana. Ko le folo tapitrisa tam'le fifidianana tamin'ny 2024 ary tsy tratrakorika. De arebrebe natao am'le hoe révision annuelle alefa misoratra anarana. Zao mbola misy efatra tapitrisa any raha io tare marika io. Kanefa tare amin'ny doublon ro etsy tapitrisa ny fople. Fople. Ato ndray zany mbola mahery vaika be ty. Ka ny dikan'io zany amiko le eo am'le fifidianana. Tokony enona ihany zany ny tenin'ireo havana ray aman-dreny ohatriny hoe FFKM. Ireto le atoko mpanotra. Izay maniry ohatriny anana. Fa ny rariko amin'izy zao zany de foto-kevitra ray. De maniry ohatriny anana ihany koa reto atoko politika vao maly zao de fa misy ray vaovao afako. Ka zany rehetra zany sao de entina atao andrebrebena vahoaka zala. Eny ka anjaran'ny vahoaka no misaintsaina fa zany koa de mifanentanako ny zany hoe tongava mandray ny ndraiky treo tongava manao ny rehefa tonga ny efa fantatrao fa nisoratra anaranao de mazava fa ho isa mpifidy anao rehefa tonga fotoam-pifidianana. De tongava manatanteraky zay ary raha olo-pirenena ianao, raha olona manana andraikitra amin'ny fiarahamonina ianao de tokony anaitra sy anentana zay mbola tsy soratra anarana fa mbola mananjo tanteraka izy makeny amin'ny biraom-pokotany na araky ny teninao teo ary efa mitsaotsaoka lany amin'ny fokotany satria fantany fa ty raha mifidy ty olona ty de tsy le olona itokisany no androtsahany ty vaky. De reo sokajiny olona rehetra reo dadavany olona hevitra zany ny tsy soratany anarany. Mandeha zany ny olona any amin'ny fokotany hoe isoratra anarana ka raha misy ny hoe mandrebireby de tsy tokony anaiky mihitsy fa zay mila misoratra anarana, ny anaranay tsy maintsy ao. Ny fandripahalemana, eo ihany tsika, mila fandripahalemana tena mafy be am'ty taona ty. Ka raha amiko zao ny fandripahalemana, rehefa manaraka lalàna ianao satria misy ny lalàna ny miainga any fokotany ny miainga any fokotany misy ny zao ny hoe dina ny fampifezana, ny lalàna araky ny ara-panjakana, ny fampifezana araky ny apetraky reo le tompona andraikitra amin'ny lisy-pifidianany reo. Ina moa mahatonga ny tabatabara ve fa manjary misoratra anarana izy nefa tonga amin'ny fifidianana tsy tao ny anarana. Zany teraka tsy fandripahalemana to. Ary ny tena indrindra mbola averiko zany hoe folo alida sy ny seny ary ny ACC reo rehefa reo no mandray ny andraikitra tonga de mampiatra ny lalàna, tonga de mipetraka ho azy ny fandripahalemana ary andehaka lalàna ny fifidianana tsy faneriterena. Ohatra koa zao rehefa tonga zao ny fotoana fanaovana propagandy tokony hitovy zo daholo zany ny candidat rehetrarehetra. Tsy maintsy ho avy zany mantsy. Mandeha ianao manararoatra sasany mpitondra fanjakana tôbila distrika entin-dralahy kosehana numéro de avadika numéro nefa ka numéro amin'ny fanjakana io. Mandeha ohatra fotsiny zao vao tamin'ny ovinany tsy ananany président teo aloha ny filoha rajonary mampianana teny avata amiko reny fanga tena tsy mety ho lefo le reto ty fahakalana sy ny tsy fitiavany tya. Ny atao hoe manao mpitary vato vilambava ve filoham-pirenena miantso ary andao anao fampevana pirenena, andao ifamela heliko andao anao zao ty voa malomaly ro io ndray ro limersia de fa ndao ndray alahary 3 volana voakitika hatramin'ny madama première dame tamin'ny rajonary mampianina. Zany ny olombelona tsika reo olona hoe fampihavanana sina hoe filamenana zany ilaina fandripahalemana daholo ny ao anatin'ny fifidianana zany atao mitovy ny zoan'ny mpifidy. Tsy tokony misy fiangarana misy fiangarana mihitsy zay mba ataony. Mandeha zao neny amin'ny misasany efa makaty amin'ny sisiny ary zao mipanohitra anina de mbola rarotina ihany hoe tsy azonao atao
aiza ny fangatahan-dalana nandeha zao reny atao hoe ady atrano ve totiny aminay manko tsy mety zany aminay le zay tsy teny hoe olo-kendry zay na hoe ray aman-dreny fa olona amindray filevany ianao olona amindray foto-kevitra hoe samy miaro filoham-pirenena de fanjinja de mifanala-baraka eny masomboka za tsy mametsiny an'le manoa le tsy mahazaka tsony satria fa mafy loatra le ampitondra ile ao anatiny fampizarazarany eo anatiny eo manao ohatrany voanatsindrana de misy ako lafilafiny eo anatiny eo de voailika za zao rehefa matsiaro ny teny amboditsiry le ny ona voalohany kotrika atao amin'ny Andriamatoa Ranjivasonina moa fa de lasa korazany izy any jereko zao tsy misy olona ray roa sisa angamba tazako zao reo sisa miaraka amin'le Flora Joel fa lasa izy dolo le to sasany ka tiako tenenina koa anatin'ny mbola fandripahalemana amin'io avoay ary ato le olona gadra politika re amorom-poronana anareo ny antony tsy tiako verina le tary amin'ny resy gasy ary reny zao de voapirofo zao mivoaka atao amin'ny resy gasy de nandeha ny lanonambe sy ny fisotrona ohatran'izany mari-pifaliana nefa olona mivoaka ao amin'ny resy gasy any am'izao fotoana zao matsiaro fa tsy nety reny de ohatry matsiaro menatra izy zany de mireconnaître raha hoe andeha iova lalana andeha iova totra fa tsy eo mifanarahana tsony ty fihetsiky mpitondra fanjakany ty dikan'izay zany azo atao tsara mametraka fandripahalemana tena mendrika sy araky ny tokony izy azo atao fa mila fahavononana sy volonté sy fitiava-tanindrazana zay zany ny tokony izy ny atao hoe fitiava-tanindrazana tompoko de tsy io tsy azo ataovana fiatsaram-belatsy fa misy acte ataonao misy feo ataonao ary fantatry ny olona ihany hoe fitiava-tanindrazana marina ve no petrahanty olona ty mandray ndraiky raha ohatra hoe ministra ohatra hoe amin'ny toerana ambony ohatran'izany eo zao de matsiaro azy zao amin'ny zalahy le oza am'le matatsatsy de nandia fianarana totry ny miady larana le reto le akimila sy ny enameny androvibe izy reto grand corps de l'etat nainaina ny lehibe syndicat avy indray enindray hoe mandeha makany voninahitsy hoe ahoany ianao ampidirina anaty gouvernement inona marina no ataonareo mpitondra ambony ao amin'ny fitondram-panjakana atambatra ve ny enama sy ny akimila zany asa tokony ataon'le fonctionnaire zay nandia fianarana ary io nisany tsy mampandeha nyty raharam-pireneny ty rarary am'le mpitana basy lehibe galona be ary teo mantsy zao amaranako kely an'izay mantsy tiako mampatsiahy zany nitafika malagasy zao tamin'ny 1960 nanomboka de am'roa amby roapolo telo amby roapolo taona am'ty fa ny tena fotoana ny etomboan'io folo alida io tany amin'ny andron-drana valina voalohany vao mena anarana hoe folo alida fa tao amin'ny andro le dama zanaky ny ombala be maso nanangany voalohany teny sahafo raha tama voalohany tamin'ny 1822 de navantao ny natao hoe miaramila sy ny manamboninahitra de ohatr'izay fa fomo le fotoana fa amin'ny fotoana manaraka tsika afaka mamava tsara zay hoe inona natonga ny hoe manamboninahitra inona natonga ny natao hoe miaramila ohatra zao le miaramila sordany angeny no netomboan'io hoe miaramila io fa tsy miaramila de sordany de hoe soritana de lany de ozy le da so de matahotra ozy ny ambany andro le vahoaka hoe le dama soritanao le dama laha-mpanjaka raha dama voalohany hoe soritanao le faritra de laninao le vahoaka ao fa ndeo zy atao miaramila de hoe miaraka zany de mila de hoe miara mitady miara mandeha de zay baboazo de fampizarana zay ny tantara tam'izany fotoanandro zany ary rehefa nandeha tonga mvaza satria misy le hoe iastisy britannique reo nampianatra andralany hoe anao an'io rery karenina zany de nafitafinana ka taloha tamin'ny androny tamin'andrenam-pomerina ny vahoaka ny tafika fa sady vahoaka no mpambokatra no mpanafika fa tato amin'ny dama navahana am'izay de zanakam-panan-karena ihany natao an'io miaramila io tamy voalohany de mbola le misarakorako volobe reny daholo tam'izany de natorony reto anglisy reto de hoe ampiavaka azy io zany dao hoetezana volon'ireo fahasina sanga de ny ataony zany hoe raha tefinanary zany zao ny andohany zany natao netefetezam-bolo zany de ny miaramila manamboninahitra taony hoe raha tafika sy raha ovy raika po tam'le dama reo ohatraohatran'izany tam'izany zany ka
zany amiko fitantara zany fa fantatro tsara zany hoe le dama nanafika tariny ena atsimo nakany akongo nakary nitondra ny manisitra nakary nitondra ny manendy tary nitondra tantara dolo zany tsy voakosoka atsony zany fa mila metsika mihitsy zany toetra vaovao zany tokony entin'le folo alina am'izao fotoana zao na miaramila satria mahatonga ana amin'ny teny zany hoe mamikotra aminareo folo alina misy zavatra tena za mahatsikaritra zany ohatrany hoe secret défense an'le firenena mihitsy a ohatrany asehoseho any amin'ny télé mampiseho an'izao ty fitaovam-piadiny ty le retiko na za zao IBRDM io a atsondra boikelinao votovoronareo asina ren'le hydraulique reny avadika tracteur io ary manaratra farapara le toriteny pasteur teny tsonjobe zay fa raha mbola manakola zay ny manaraka fa ohatra zao hoe misy le fitiava-tanindrazana teneninao ngo amin'io tafika io tany a Vietnam zao rehefa resy ny Amerikana fa tsy mibahantsika tavela teny atsateny daholo ny karazana bazoka karazana tafondro kely madinidinika ny tanky inona nanaovan'ny Vietnam nalainy reny nampidinina teny le mpianatra teny any de ny transformena ho tracteur de nesana tamimbary ary raha fitiava-tanindrazana zany tsika malagasy tompoko mbola lavitra be ary aza misy mba tsy isiny ady atrano fa isin'le fandripalemany zay nandefasatsika le balisy ary reny nanaovana miara-manonja satria ny filoha marikaravalmanana de mila milamina tsara mila fandripalemana ary tsy aneriterinizaniza mihitsy izy hoe za fidinana za atao an'izao fa aleo izy ny eritreritra amin'ny zavatra iainana zany hoe mbola atonony ve zao vidim-piainana zao mandeha mivindy-bary ohatra de matsiaro azy zao fara jereonao zao io le manao lalabe mikodana ty io ty avaratra ato vo maly any atsena mividy tongolo tompoko 3 ny ray kilao iny io ary jereo fa mbola volana marsany iakatra 7 na 9 raha zao ny antony saly maka le fambolena tongolo sy le faritra iny voatrongotrongody de la amin'io bulldozer io de na le toetsaina tena fototra amy fambolena ary tsy otsony de zay mampana isy fetra io vidina tongolo io atsoatsy satria io ny tena fohy be n'io mamonjy ny fararano voalohany ohatraohatran'izay zany eny ary maraparantsika ara resaka folo alin-datsika resaka fifidianina inona ny tsara mafisana ary ao anatin'izay ny fanamafisana amiko tsotra de tsotra ihany voalohany zany fanovana toetsaina indrindra tsika eo ampivavaka fahitako azy satria matsiaro an'ny toritenin'ny pasteur zaka tokony hitoetra amin'ny pasteur zaka io noentin'ny kristiana malagasy am'izao fotoana zao fahitako ny amin'ny pasteur zaka ny finoana aloha zay vao ny aina fa ny aintsika le iainana am'izao fotoana zao ny aina aloha zay vao ny finoana raha vao misy kalokalo kely de Exodus 14 ataonao ina ianao zany tsy mbanao zavatra mihitsy iandreny Jesosy ny amatsy ny toetrako lazaiko aminao raha ny filazany tsara ny any toetra Petera ny ako ny toetrako tanao Petera ny garde corps Jesosy raha vao nietsika zao maliko tonga de fa tsy alara amy Petera de ozy Jesosy maliko anao maditra eo apetaka sofinao zala fa ampisovake zany sady le asina le ao anatin'ny Jesosy zany de ampianariny any koa Petera hoe ary ampiasao ny aprimany toerany sabatra ozy fa ny olona zay mampiasa sabatra de ampiasana sabatra koa ny olona mampiasa hery de ampiasana hery koa zay ny famarana satria matsiaro ohatry mbola terekitra hoe misy lakoly ve sezany dadaleba za sa le rina may pampanotrototsy azy de makasitraka andrindra tompoka de mametraka ny veloma finaritra fa matoky sy mino fa mbola betsaka ny tsy voalaza mbola betsaka ny fitantara fa de mbola eo ntsika amin'ny andro ray eny ary isaorantsika i dadaleba nitondra an'izay fanazavana sy hoe ny azo mantsy fandalinana ihany ko ny zava-misy atrehana fa ny tany aloha rehetrarehetra ianana miandalana ianao ny tany aloha tany ko dia tsy azo hoe mandeha fotsiny am'izao fa misy ny zavatra hoe tena azo raisina am'ireny ary mifameno amin'ny ankehitriny taona mpifidianany ty 3 sy 2 zava-dehibe ny teneniny teo ahoana moa ny atrehanao fifidianana ao anatin'ny tena hoe tokony ho izy kanefa mety hoe ny fandripahalemana
marisarisa de mety hiteny zany sasany hoe zay mbola miandro omby sy ny ay zay mbola miandro mifanananay fa aloha aloha zany hoany tsy mety zany mila mipetraka mifandripahalemana ary ny fifidianana ihany ko atia tokony mandeha araka ny tokony hoy zany eny ary mandeha ny fotoanantsika efa namana faniry zafy manantany mbola misy ny mpisehatra manaraka mirabany namana faniry ndao ary za tsisy eny ary de miarabandrina arabe mananjara sady misaotranao de tahaka zany anko ifaly efa tafaverina miaraka amitsika satria teo moa zany faly nandeha nikarakara vatana kely tratrany tsy fahasalamany faly de nahazo an'izay fandaminana roa andro izay de nandeha nikarakara kely an'izay faly de efa miverina izy isaorana ny ekipa zay nanao hoe mpiandry raha vonjimaika ho an'ny fandaminana zany de ifaly sombolany ao ifaly atao amy régime zany imbola tsy amy diffusion zay zany ny fandaminana izy mirala ao de ry namana zoaga ry Jean Claude ry Jean-Claude zany ry Radany any ambony any mahafinaritra daholo ny fiarahametana de ny radio Mada sy ny ekipa rehetra betsaka ny zavatra ho resahantsika satria hatramin'ny malitsika de nandeha ny vaovao samy hafa hoe nisy démission collective ny gouvernement membre ny gouvernement tsy démission collective andray l izy fa nisaoran'ny filoham-pirenena nandritra ny filakevitry ministre mpikambana anatin'ny gouvernement fa dia hiditra ny fanoloana gouvernement ny mpikambana anatin'ny gouvernement zay miasa am'izao fotoana zao moa dia fantatry ny rehetra tsara fa tany ny volana marsa tamin'ny heritaona no nisy ny fanendrena azy ireo zany de raha raisitsika zany izy volana febroary zao zany hoe 1 volana eo zany latsa mahery kely andro vitsivitsy no tatana ao anatin'izay hoe andraikitra mampikambana eo anivon'ny gouvernementage izay ry zareo ho resahantsika zay rehefa avy eo satria mino sika fa hiara-dalana amitsika hidinidinika izany nisy olo-mbamboaka ny Madagasikara voafidy teny amy distrika Nambohidratrimo Mambrabendrina izy raha teo moa manana andraikitra lehibe satria secrétaire généraly mpikambana anatin'ny bureau politique any antokotiko Madagasikara dia hanaka holazaina amty raha ity akoatran'izany namoaka ny aviany koa ny ACC omaly zany mikasika indrindra ny fantanina zay nalefany teo anivon'ny CENI ny filohan'ny CENI mikasika ny volavolana tetiandro zay nantanina CENI ny 7 volana novembre sy ny 20 décembre 2024 tokony anatanterahana fifidianana filoham-pirenena de namaly ny ACC voalohany aloha de hoe recevable zany hoe azo raisina ny eo amy forme zay ny fantanina zay napetraky ny teo anivon'ny CENI zany ara-dalàna zany lay fangatahana fantanina avy eo anivon'ny ACC zay nataon'ny CENI recevable hoy ny ACC ary ny article faharoa de hoe ara-dalàna fanaraka ny lalam-panorenana ny fanatanterahana fifidianana fahasivy sy ny 20 volana Desembre 2024 hitondrantsika fanadiadina sy fanazavana zany rehefa avy eo sy ny hoe ahoana ny fomba fiasa hiaraka ny député Mambrabendrina hidinidinika sy hitafa am'izany tsika rehefa avy eo ihany ko miazakasaka ny vaovao ngiafy loha am'izao fotoana zao any Morarankoromany de manao an'le io moa zany le hoe ahoana ny fomba hiaonana ny vahoaka efa mifangaro pré-campagne ne ty raha ty resaka sosialy resaka inona de ho tateritsika eo raha mizara tokony fampiresahana l izy fa akoatran'izay dia andeha hivory any Addis Abeba any Ethiopia any foiben'ny vondrona afrikana na ny Union africaine ngiafy loha zany zay fivorian'izay de manomboka amin'ny 18-19 zao fatao isa-taona io ary raha ny fahafantarako azy de fa 9-10 eo fiaonan'io zany fa mialohan'izay de misy an'lay réunion an'lay comité exécutif ny zone de libre échange zany atao anatin'lay continente africaine daholo zany rehetrarehetra zany io ndray de fa nanomboka tamin'ty androany ty zany tsy fantatry hoe izy moa solotena ny fitondram-panjakana malagasy azo antoka zany fa raha ohatra zay calendrier any Addis Abeba 18-19 zay raha lay fisaorana mpikambana gouvernement ny fiverenany avy any zany no azo
azo everina fa formation le nouveau gouvernement zany de tsy hodilany amin'ny larbi io amin'ny filakevitry ministra raha le fomba fiasan'le fitondram-panjakana iresaka am'zany tsika rehefa avy eo hoe miaraka amin'ny député mamy Rabenirina zany sy hitondrantsika fanadidina maro samihafa te iresaka lafin-javatra fa isika fa foy le fotoanantsika zany de aloalotsika tonga de miditra am'izay fa ny ina moa zany ny eo amin'ny tontolon'ny asa rehefa miresaka mpiasa atsika zany de hoe ny mpiasa mpanjakana sy mipiasa amin'ny sehatra tsy miankina raha ohatra ka hita faly de any amin'ny pejin'ny SSM solidarité syndicale de Madagascar zay na hoe randram-bao ny syndicat raha sy diso dia misy an'le fanentanana manao afisy ry zareo satria amin'ny 27 volana febroary izao dia iona etsy Antsahamanitra ny mpiasa zay mpikambana ao anatin'ny SSM raha miteny amanko tsy hoe mpiasa mpanjakana fa misy koa avy amin'ny sehatra tsy miankina zay mivondrona ara-syndikaly zany ka isy ny fanazavana fohifohy antony fiona zay ho tanterahan'izy ireo io tsaroantsika tany volana ataontsika septambra ve sa oktobra sa novambra fa mety anity zay mety fanazavaketo zareo amin'ny SSM de fa nanao tao Antsahamanitra de na me feptaona zareo tam'izay fotoanandro zay tany volana janoary tany de tapitra le feptaona de nanao fanazavakevitra zareo tery amin'ny aropa raha tsy diso teny faravohatra miezaka mitadidy am'le mémoire koa fa rehefa aveo tonga eo zokobe rafidy hilaza am'izay de hoe inona ny takin'ireo mpiasa ireo na tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana ka anao fiaonambe indray izy ireo eny Antsahamanitra enjana be zany hoe tena isafidy ny Antsahamanitra satria tsy mora ihany koa ny mamory ny mpiasa ary ny mpiasa malagasy tena victime mihitsy ny am'izao fotoana zao eny Antsahamanitra de efa nanao izy ireo ary betsaka ny namaly ny antso teny am'izany hoe sehatra maintso na Antsahamanitra zay ka eto akaiketo Ramatoa Sondrany Merline Rasoandrainy Merline efa nanitsy izy fa mialatsiny tompoko zay rempianakaviana fa mpikambana syndikaly izy avy amin'ny sehatra tsy miankina secteur privé hitatsika fa rempianakaviana Ramatoa mandray andraikitra syndicaliste avy any amin'ny sehatra tsy miankina vahentsika de miarabanao aloha tonga somatsara eto amin'ny fandarina miara-manonja de miarabanareo koa ary misaotra anareo nandray anay amin'ity anio ity de tompo any ampitombo anareo amin'ny asa zay ataonareo atsy moa zany ny vahoaka mijery atsika madame Merline zany fa za eo ihany fa tsy mampaninina nandondombaravara isika mba hanao fanentanana amin'ny zavatra tianareo de lina ihany koa za hoe aloha mba horesahany zany satria tontolo mpiasa mamavay za manokana aloha te antany firy-taona teo amin'ny tontolon'ny asa misehatra tsy miankina ianao zay de mety hoe firy-taona ianao zay ny mpikambana tamina syndicat raha azonao resahana zaho zao de 30 taona teo amin'ny sehatry ny asa privé tany anatin'ny orinasa Jean France ary nampikambana ana dia tao anatin'ny 20 taona zay no tao anatin'ny sehatra syndicat zay indrindra tonga de ho antaniko ty za tsy anytamy mpiasa-mpanjakana rehefa avy eo zokobe rafidy miomakomana any ambadika any iresaka am'izay fa tontolo ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina Jean France moa nresahanao kanefa tsy niany ihany fa marobe manahoana ny fahasalaman'ny mpiasa any amin'ny sehatra tsy miankina madame Merline voalohany indrindra aloha de mamela ianareo mba hitondra mbavaka kely ny sehatry ny asa satria marary tokoa izany de vavaka kely raha eo misaotra anao zay raha nomenao fotoana mba hahafahanay miaona amin'ny zao eto amin'ny plateau izao misaotra anao satria avy aminao tokoa no nahatoy izao anay fantatrao de fantatrao ny aminay tsirairay avy tompo ny sehatry ny asa zay tena marary ny isa-tokantrano ka de mangataka aminao zahay tsy ny herinay na nitanjaka izany fa ny hery avy any aminao ka de mangataka ny fahendrena sy fahazavan-tsaina tarin'ny fanahy masina ahafahanay miatrika izany asa izany ary ahafahanay koa manaitra ireo tompona andraikitra tsirairay avy mba hitsindro sy hijery
ireo mpiasa am'rehetra eto Madagasikara satria mahatsiaro maharary ka de matompona ndraikitra an'izany a ny mpitondra fanjakana sy ny mpiasa rehetra. Apetraka eo am-pelatananao zany tompo satria anao no miahy anay, ny teny anay ankino amiko ny asanao de ataoko tanteraka sy lavirary ka de akinonay aminao zany a apetraka eo am-pelatananao. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dahoara. Raha ny sehatry ny asa eto Madagasikara raha ho anay any amin'ny secteur privé de mitotongana isaky ny taona de ny olona mieritreritra fa mba misy masoandro mihiratra fa ho anay any amin'ny mpiasa privé de mahatsiaro fa tena miareraka zay noho ny zava-misy eo amin'ny fiainany asa privé. Raisiko manokana amin'izany raha tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 727 niditra tao anatin'ny sehatry ny asa izahay de nampahafantarina fa ho an'ny raisiko manokana aloha any amin'ny zone France hoe izahay mpiasa mihitsy no tadiavina eraky ny ana sao hiasa fa manomboka ankehitriny de misy afa 3 volana 4 bolana mitangorona eo amin'ny vavahady anankiray tsy misakafo mipetraka miaritra eo noho ny tsy fisina asa. Na misy koa ara nefa ny asa amin'izao fotoana zao de asa tsy pozipozy, asa tsy zarizary satria raha mandray karama ianao amin'izao fotoana zao, androany mandray karama afaka 5 andro ianao de efa mitrosa indray. Raha nampakatra karama teo ny fitondram-panjakana tamin'ny taona 2024 de lazaina fa 5,000 sy 5,3 ny salera farany ambany. Rehefa tonga indray ny janvier de subvention la 5,3 ny enina indray le karama. Zany hoe tam'le 5,3 ny 5,3 lasa subvention indray. Fa tamin'iny ange de hoe ny 2,3 de efa le patron zany hoe le mpampiasa no mandoa azy, fa ny 3 ny fanjakana no androtsaka azy. De vadika indray zany zao izy. Vadika indray zao izy hoe subvention. Raisiko fotsiny zany ny amin'ny sehatra zone France fa ho an'ny mpiasa rehetra eto Madagasikara any amin'ny sehatra privé de tena mahatsiaro hoe mikaikaiky indrindra tompoko amin'ny fitotongana ny vidim-piainana eto amin'ny firenentsika de mitotongana manaraka an'izay koa nefany ny karama ny mpiasa tsy mahavelona. Raisiko ohatra fotsiny kapoaka amin'ny vary zao 10 ariary. Karama farany ambany amin'izao fotoana zao mbola tsy mahatratra le nitenen'ny filoham-pirenena teo iny. Mbola misy mandray latsaky zany. Mbola mandray latsaky izay any amin'ny tsy miakina, tena mbola be de be no mandray latsaky zany. De raha ataontsika kajikajy fotsiny ho ana renim-pianakaviana tsy njaran'izany ao anatin'ny tokantrano tena mandalo fotsiny zany ao anaty tokantrano. Manaraka an'izay eo amin'ny sehatry ny asa misy ny fifaninanana amin'izao fotoana zao fa miakatra ny teknôlôjia de ny mpiasa tranainy ao anatin'ny orinasa de ahilikiliky ny mpampiasa amin'izao fotoana zao satria tsy miofana tamin'izany, mila manatanora-piasa izy de very fanahy mbola velona ny olona ny asa 10 taona, 12 taona, 14 taona de raisina fotsiny hoe tsy mahavita intsony nareo de atao zay androana ny mpiasa ao anatin'izany. Manaraka an'izany de mahatsapa koa izahay fa omena vahana loatra lay mpampiasa surtout mpampiasa avy any ivelany ka manjary manao antsojain'ny mpiasa manararaotra ny fahatrany mpiasa eto Madagasikara de manao zay tiany atao. De zany no atsapanay fa mijaly tokoa zahay mpiasa any amin'ny secteur privé ary mahatsapa izahay fa tsy manana mpiahy mihitsy zahay any amin'ny secteur privé satria raha manao fanairana izahay, raha mikaikaiky izahay de toa tsy misy miaino. Maromaro mihitsy nle hoe mitokana ry mitaky karama, mitaky fandoavana an'le tamin'ny karama sy ny sisa. De rehefa mitaky an'izay ianao de miomana fa any an-tokotany zay.
ny za mbola tsy hiditra am'le resaka hoe contrat ny resaka condition sinsisa fa mbola tantara be mihitsy zany ny zo tokony hosotrahana any amy knapy sa hosti sy ny karazany mety manakavaly am'izay anao fa nanahitra teo de hoe mivadika subvention le vola 5,4 mba azonao omena fanampanazavana kely ve zay zavaty raha ohatra tamin'ny filazana nolazaina taminay tamin'ny kabary de hoe tsy ny karama farany ambany de 5 sy 4 hetsy rehefa nandeha iny de nandrasana de hoe nolazainy mpampiasa de hoe ny anjaranay de ity ihany lay efa nomenay fa ny fanjakana no mameno izany rehefa ny fenona io de ao anatin'ny fiche de paie de lasa hoe subvention le izy fa tsy karama nanomboka viny zay hoe subvention le izy nanomboka volana juin le izy nanomboka volana satria nambary amin'ny filohan'ny republika tamin'ny heritaona tsaloko tsara izay fankalazana ny fetiny asa volana me miatra manomboka am'ty volana me ty ny filohan'ny republika io fiakarana karama io de misy sokajy mo mbola ho antanitsika amin'ny ngiarafidy rehefa velo hoe kategorie zao sisisa fa jiany amy tandrifinao ngambanao zavainao izy nanomboka teo mois de juin nanomboka natao le subvention fa le izy zany no rappeleny mpampiasa ihany le nanomboka tamin'ny 1er mai fa nanomboka teo izy vao tena nihita ao anatin'le fiche de paie subvention le olana am'le izy de izao hoe rehefa natao subvention le izy raha miasa manao ora-ambony ampanga zany tsy mikonty ao le 5,0 sy 2 hetsy tsy mikonty amin'ny calcul na ora-ambony ampangako ile heure supplémentaire fa le subvention zany mitokana mihitsy fa le karamako de le karama eo amin'ny 7,0 sy 2 sy 2 hetsy eo le farany ambany de zay no be de be zany zavatra maharary anay any amin'ny secteur privé fa izay moa no antony atongavanay eto manentana atsika piasa tsirairay avy matsiaro tsika marina fa be ny atso zay mahazo atsika any anatiny any be ny fanenjena na avy any amin'ny mpampiasa io na eo amin'ny isehatra iainatsika ao atokantrano io manery atsika daholo satria tsy fisina manery atsika ny any anatin'ny orinasa manery atsika hanika le piasa de ndraindray lasa manaonao foana no tsy fahampiana no ny fanenjehana ao anatin'ny orinasa manaonao foana hoy aho satria raha fa dominy tsy fisina avy any an-trano izy tonga any amin'ny toeram-piasana izy hiarany atsojay koa tonga any de lasa mifamaly lasa manaonao foana lasa tsy voaja ntsony tsy lavrary tsony ny asa tsy voaja ntsony hoe inona lalàna mifehy ahy ao anatin'ny asa zay misy an'le zavatra karakaraina raha hita amin'ny faly nge zay le afisy zay de tsara faly raha tsy hitanao moa ao amin'ny miracle izy de anao fiaonana ny piasa rehefa piasa o zany na tsy miankina na fanjakana amin'ny 7 ny volana izao zany hoe am'sabotsy io eto ary ny teny fanentanina madame Merline eny ry camarade isany ry mpiara-miasa ry zay rehetra ao anatin'ny asa sehatra privé manentana atsika izahay amin'ny 7 ny volana febroary eny Antsahamanitra anao fifampiarabana isika ary eny koa no ilazantsika ny zava-manahirana atsika ny zava-maharary atsika mba hanairatsika ny mpitondra fanjakana izahay eto de marinay manokana fa syndikaly ity tolona syndikaly izy ity fa tsy hidirana resaka politika fa resaka syndikaly izy ity ka manentana atsika piasa tsirairay avy ho avy eny Antsahamanitra amin'ny 7 ny volana febroary eny isika rehetra ifampitaona eny isika ary asehotsika eny fa maharary isika tena maharary isika satria dia namakaiza itsika mitoreo mitoloko fa mahasahirana antsika tsisy miaino tsika
ka de ho fotoana fanairantsika izao a fotoana fanehoantsika fa indreto zahay a mahatsiaro maharary a ato amin'ny sehatry ny asa privé ka de tamintsika kamarady rehetra tsirairay avy a aoka tsy ho kivokivy aoka tsy ho kamokamo marina fa isy ny antsojay any anatin'ny orinasa satria de misy manao ora jour ouvrable amin'io andro sabotsy io a tsy amela mpiasa ivoaka hamonjy izany a de zao manetana atsika andeha tsy amin'ny tahotra fa marary isika mpiasa malagasy sotra indrindra tompo alohany tena ialany madame Meline satria efa 20 taona mahery ianao tao sehatra syndikaly mba fitino ray minitra fotsiny hoe zany tombotso fidirina anatina syndicat zany satria mety marisarisa koa nge mpiasa hiditra amin'le syndicat alohany tena ialana hoe tao plateau zaho efa 20 taona mahery tao anatin'ny sehatra syndikaly a maro ny tombotsoa azoko tao voalohany indrindra aloha dia manana tombotsoa mifahalalako ny lalàna mifehy ny asa ka hany a rehefa misy ny antsojay a de mampahafantatra n'izay mpampiasa ay aho a fa tsy araky ny lalàna izany tombotsoa lehibe ny fahafantaranao a ny lalàna satria manana zo ianao a nianatra ny lalàna miofana araky ny lalàna faharoa manaraka an'izay a dia manana tombotsoa koa ianao a ao anatin'ny sehatra ny asanao a mampafantatra reo tompona andraikitra eo aminao eo anivonao a izay tsy ara-dalàna ataon'izy ireo ary ny tombotsoa fa anananao koa amin'izany fotoana izany a dia malalaka ianao a amin'ny fanehoana hevitra tsisy akiteritery satria arovany lalàna izany fa ny tsy fidiranao ao anatin'ny syndicat dia mampanaonao foananao a no tsy fahafantarana lalàna ka araraoty ny mpampiasa tsy fahafantaranao izany ka de manetana atsika averiko foana hidirantsika ao anatin'ny syndicat fa azotsika tombony marobe izany a ary azotsika mivoatra eo amin'ny sehatry ny asa mampahafantatra ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena eny ary de makasitraka ny madame Melintsika de ometsika lalana izy evoaka moramora ao ambadika ao de anomana andray ny Ngarafidy indray tsika zay syndicaliste anankiray amin'ny vony tontolon'ny mpiasam-panjakana fa alohan'ny idiran'ny Ngarafidy de ampahafantariko zany isika fa ny antokotiko Madagasikara atao anatin'ny faritra Analamanga Antananarivo renivohitra zay misy distrika enina be zao distrika voalohany distrika faharoa fahatelo faefatra fahadimy fahenina de anatotosa fifampiarabana tratry ny taona eto Antananarivo renivohitra zay ho atao amin'ny fahaefatra amby 20 ny volana febroary averiko atao amin'ny fahaefatra amby 20 ny volana febroary eto Antananarivo renivohitra eny amin'ny Magro Beoritika no anatanterahana zany lanonam-be fifampiarabana tratry ny taona ho karakarainy distim enina atao anatina Antananarivo renivohitra izany mbola iresadresaka an'izay momba izany rehefa aveo ary mbola hoentsika ny fanitana sy ny fanazavana izay fa ho an'ny mpikambana ny mpiarady ny mpanoana sy izay maniry kirotsaka ao anatin'izany antokotiko Madagasikara izany no asaina ho avy amin'io fahaefatra amby 20 ny volana febroary eny amin'ny Magro Beoritika io de ho azavaintsika miandalana io mola izy tsy maintsy isy koa mifandaminana isaky ny distima ho an'ny distrika enina moa atao Antananarivo renivohitra fa de fa lazaiko amintsika zany izay amin'ny fahaefatra amby 20 ny volana febroary eny amin'ny Magro Beoritika fankalazana izay hoe nahazona zay taona vaovao zay sady fifampiarabana zany dia itondrantsika lafim-panazavana rehefa aveo todika atao amin'ny monsieur Rafidy izy moa tsy malala rehefa hoe Rafidy syndicaliste zay de efa fantany rehetra efa ela efa mapolo taona ny teny amin'ny tontolon'ny syndical teny de eny amin'ny foany monsieur Rafidy iny miaraka amin'ny classeur de fivorina syndical etsero mikatsaka hatrany zay mahaso ny tontolon'ny mpiasa amin'ny akabeny miaraba ny zokobe Rafidy aloha de miaraba faniry ary miaraba ny tompon'andraikitra sy ny teknisianina tokoa arabaina ihany koa ny mpanaraka an'izao fandarana zao eny ary matombola mijoro ny syndicat matombola manao hetsika ny dikan'izany mbola betsaka ny zavatra tsy mahafapo eo amin'ny tontolon'ny asa
azonao resana ve zay zokoberavity zay indrindra natonga any eto andray matofaniry eny marina tokoa fa betsaka ny olana ary tsara mifantatra aloha de ny mpiasa zany tsara mifantatra angamba mamela-belatra kely hoe inona moa ny atao hoe zany syndicat e syndicat zany dia fikambanana mijoro ara-panjakana omeny lalàna hiaron'zoan'ny mpiasa ary misy koa zao fanarahana iraisam-pirenena zay soniavin'ny Madagasikara ary misy koa apahany amindreo zany takina satria tsy haiko tsy mampiatra angamba mpitondra zay angamba no tiako ilazana azy tiany syndicat zany dia natsangana hiaron'zoan'ny mpiasa tsy natao angataka fa natao anerin'ny mpitondra mahitsy hoe omeo ny zoanay anerin'ny mpampiasa ihany ko anerin'ny mpampiasa zao zany takina fa tsy fangataka zay angamba no ya de ny SSM dia ivondronan'ireo heverina fa syndicat zay maniry ny hiditra anatin'le SSM io zany le vala be iombonana io de ao daholo na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny sehatra tsy miakina zany tokoa tsara ihany mitondrana fanazavana le SSM ny SSM zany dia solidarité syndicale de Madagascar zay moa le izy zany amin'ny teny frantsay fa le teny malagasy somary lavalava ny tenanay zany de nisany nananganan'izy io teo amin'ny tsy haiko eny taona sa teo amin'ny eny taona teo misy zany milaza hoe ny SSM dia natao hoan'ny fanjakana tsia ny SSM dia ho an'ny mpiasa rehetrarehetra tsy hanavahana zany rehefa asa hoe asa fameloma-tena ary araka ny teny seho teo moa zany raha nabavy madame Merline de izy any amin'ny sehatra tsy miakina ny ao anatin'ny akoatran'izay koa afaka miditra ao anatin'izay ao ny mpanao asa tanana mpiasa tena sy ny sisa rehefa hoe asa fameloma-tena dia afaka miditra ao anatin'ny SSM tompoko efa nambarako teo fa nanao hetsika nareo tamin'ny heritaona de nisy fionana nataonareo tamin'ny mpanao gazety de anao fionana indray zany anareo araka ny nambarany Ramatoa Merline teo amin'ny 27 volana febroary izao inona marina tena takin'ny SSM ary inona amin'ny antony hoe tsy mampipetraka ny mpiasa na ny fanjakana na tsy miankina ny fanjakana amin'izao fotoana izao misaotra anao amin'le fanontaniana fa zay tokoa no hatongavana ny tsy mampipetraka zany mahatsary manana indray tany tena satria raha ny tontolon'ny asa sy ny mpiasa de tena marary de marary na ny fanjakana na ny tsy miakina araka ny voalaza teo ny anampiko kely ny teny ranabavy teo aloha zany dia mialatsiny tsy haiko mety adiny hoe any amin'ny zone France somary miditra kely any zone France zany natao namena exonération reo amin'ny resaka etra ampidirana entana nefa ny zavatra mampalahelo dia lasa robotisé ny eny amin'ireny sehatra tsy miakina reny androana mpiasa zay zany efa tsy ekenay ao anatin'ny syndicat SSM tsy matory ary tsy mandry alina tokoa ny syndicat satria betsaka ny mpiasa namana zay hiaran'ny atsojay anisan'izany ohatra ny mpiasa misotro ronono ny mpiasa-pirenena misotro ronono zay betsaka zany tsy hoe betsaka fa sia izy rehetra zany manana le droit hoe installation à la retraite nefa de mifoanan'ny mpitondra amin'ny alalan'ny note ny décret zany zao de zavatra mampalahelo sady tsy fanarahan-dalàna ny famonoana mpiasa ihany ko zany na vitadidy mazava ho azy tena tsy fanarahan-dalàna ka zany tsy ipetrahana aloha na de miteny azy ny sasany hoe mitsitsika fotsiny itsitsika foana zay itsitsika foana raha mbola misy zany fanisakitsahana an'izao maha olona satria mampalahelo raha ny sasany ovoka any atenda-kely nefa ny sasany tsy manana ho atoko nanany volano apetraka eo ambony fatana aza tsy izy manenjika ny eritreritra am'izany ndray matofanirika inona moa zany le nitakina le fitakina natambatrareo nanomboka teny Antsahamanitra ny toy le teny amin'ny aropa-teny Faravohatra azona tsy aivina ve telo na efatra zay verina fa tsaro fantatra fa mety eo marobe izy eo telo ambe folo le izy telo ambe folo le izy fa ny apahapahany ihany angamba aloha no zay tadidiko e fa tsy ho vitako tsenjery ao aloha zany ny misy an'le atao hoe SGAP statut général des agents publics io zany tsy le statut général des agents des fonctionnaires tsony fa ny vao SGAP statut général des agents publics io zany aloha takina satria efa fotoana elaela izy io ny tokony efa nalefa tany amin'ny assemblée nationale fa misy fandrirarana zany ao amin'ny tompona andraikitra
ranomarina zany tokony efa nalefa efa ela efa tany amin'ny 2019 fa zay zany aloha anisany zany sy tena goavana ao amin'ny secteur public. Manaraka an'izany koa dia ao koa le amin'ny anaka ny resako teo hoe nen'ireo mpiasam-pirenena misotro ronono. Ankoatran'izay misy maromaro zany betsaka ny indemnité installa prime tokony ho azo mpiasam-panjakana fa tsy haiko tsy manambola angamba ny fanjakana de ohatrany somary arirarira tsy fantako fa efa tsika raha mieritreritra ny zavatra misy tokony tsy ho zany satria ny tena olom-pirenena mahafantatra betsaka ny ohatra raha tsika mivoaka tamina gazety zao hoe Safira Sivifolo kilao any a Dubai voatrato aiza zany ny anjarany tsy zany ve zany aiza ny anjarany tokony ho anjarany mpiasa zany mpiasa tsy manana fa lasa olona tokona olona vao vitsy mialatsiny raha ohatra hoe mananona amin'izay fa zay ny zavatra misy ary zavatra mahatsapa mpiasa hoe misy fitondrana tanila zany amin'ity firenena iombonana ty karaka ny teniko hoe zay zany tsy angina aloha raha mbola misy keo ny tsirary ny itondrana an'ireo mpiasa reo satria reo any manodina ny firenena ary anisan'ny katro mampiodina ny fampandrosoana ihany koa zany ny mpiasa moteur de développement. Ny sehatra tsy miankina aiza aizana zay satria ohatra ny fanjakana foana nresahanao teo fanjakana aloha satria efa nizaraina ndraiky tamako zay menada teo ara-pianao ihany zany teny hoe ianao mitondra ny sehatra tsy miankina any sehatra tsy miankina ao anatiny ka reny keo ny tena fanohitra ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina fa tsy hoe zay ny teneniko de manao ankilabao azy akory fa ao anatiny de ao anatiny izy ary eto koa tsy hoe sehatra le atsony hoe sehatra tsy miankina ma tsy hoe le miasa amin'ny zone na le mandray isam-bolana ihany fa mpanao asa tanana mpiahy tena mpivarotra sy ny sisa mety tsy ho voatanisako ohatrohatran'izay zany izy fa tsy hoe ny fanjakana ihany akory no mpiasa ka mpiasa daholo nanareo koa zany mpiasa tsika rehetrarehetra samy mpiasa. Napetrako tamin'ny Ramatoa Merlina teo le hoe ny zavatra iainan'ny mpiasa amin'ny akabeany mba tsy tenenako hoe vahoaka fa rehefa mpiasa aloha zany hoe manan-katao nareo indrindrandrindra mpiasam-panjakana zany a dia formel zany ara-dalàna tsara zany ary alovan'ny lalàna zany ary manana zo ihany koa zany miaro azy zany ny azaka zanany teo mba ho mpiasam-panjakana tany aloha tany de zao moa zany mpiasam-panjakana azo lazaina fa 10% ny isan'ny mponina eto Madagasikara zany 10% ny population zany amin'ny akabeany zany zay fomba firesaka zay tsisy tsy ampidisy ary fa te nyteny ako hoe mbola mahafinaritra ve ny fiainana sy ny ambiansa hoe mpiasam-panjakana ankehitriny ary tena tsongon'olombolo moa izy taloha hoe fonctionnaire fa asa zokobe rafidy afaka mba manana resana am'izany. Eny azo lazaina hoe mahafinaritra aloha zany ny ambiansa ao fa zay zany hoe ny ambiansa io koa mila créena koa zany fa tsy hoe tonga ho azy eo le ambiansa fa ino no anandraikitrao zany mba hikréena le ambiansa positive. Zay zany ny zavatra tokony atao de zay zany no anetanana hoe ary ao anatin'ny syndicat aloha zany misy zavatra be deaibe zany omenanao ao hoe na ny zoanao zany tokony ho fantatrao satria misy ane nampiasam-panjakana aza tsy mahafantatra ny zoany any ka raha misy zavatra atao de mandeha ny fampitahorana ataon'ny lehibe zao nefa zoanao zany ohatra fotsiny zao raha misy fivoriana ao anatin'ny toeram-piasana anakaraika hoe activité syndicale tsy mila maka autorisation zany fa mampafantatra ny mpampiasa ny lehibe chef hiérarchique de afaka manao zany zao zavatra tokony fantatra mpiasam-panjakana rehetrarehetra fa ny mampalahelo misy ny tsy mahafantatra de raha vao manao an'izao nareo ataonao an'izay rahaitsika fotsiny zao ny eo amin'ny greffier ao anaty koa satria ohatra ny nanao hetsika ny greffier de toany tapahana ny karama ka zay zao zavatra manapaka ny karama zany de codisy ihany fa tsy hoe satria reny ve rehefa tsy miasa ny mpiasanao ao an-trano de omenao karama ihany tsy mitovy amin'ny mpiasa ao an-trano ny mpiasam-panjakana tompoko zay zany ampahafantarina atsika mpitatana ny fanjakana fa io misy lalàna zany hoe rehefa inona zany no inona aiza no azo androana mpiasa codisy eo ihany zany no azo roana mpiasa ka de manetana zany ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra moa zany ao koa moa zany misy ny atao hoe secteur semi privé semi public reny koa zany raisika zao ny Coroma Sofitrans Secrène tsy haiko misy eo amin'ny folo latsaka eo izy zao tena iarany tena
tena tsy rariny satria amapolombolana tsy mandray karama raha raisika fotsiny nanao na kinapsa knapsa koa zavatra tsy nilama betabe tao semi privé fa knapsa zany mba azo lazany hoe mba mandray karama ihany aloha fa na izany na tsy zany aza misy foana ny lesiko tokony ho areniny nisy ny armaty teo aloha tohatry ny tsy potipotika ny fandraisana karama misy nakany amin'ny Madagascar Airlines de misy droit be da be tokony ho azony zareo a de tsy hitatsony le fandehan'le droit atsonareo daholo ve rendretraretra atsona daholo mahitsy ary miteny an'izay ramady zay anao faniry eny marina tokoa zany ny zavatra nisy ary ny ramady tamin'ny fotoanandro ny tao fa eto zany anetanana ny eo amin'ny ramady zany mba anatevina fa tolona iombonana izy ty iraisana ary tombontsoa iraisana ihany koa no tadiavinao tsy sanatria hoe androbana anao zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy ty koa zany firenena iaraha-manana ka miara-metana isika mitady ny tombontsoa ho an'ny firenena rehefa mahazo tombontsoa ane mpiasa mandroso ny firenena satria tsy mirorosainy zao anao raha manao asa mitady vadinasa risy araka ny teny ranabavy tsy mahavelona ve ny asa-panjakana am'izao tsy mahavelona azondrazaina tsy mahavelona raha izao azondrazaina hoe tsy mahavelona fa io moa tonga am'le hoe io aloha misy aleo mihinan-kely toy zay miandro fotsy tazonina aloha ny efa misy fa tanjavina foana ny zo ary atsaraina rehefa tsara ny tontolo esan'ny mpiasa tsy maintsy hivoatra ny firenena ka zay ny zavatra misy nefa mpiasa osa sozanina mpiasa malagasy sozanina marary lava de ho aiza ary no isy an'izany anao nefa tsy maintsy raisitry manokana mpiasa-panjakana matetika zany reny raha misy ny any na reny mahazo vola foana aloha zay zany aloha mba atao hoe privilege mpiasa-panjakana nefa na izany aza hita ihany hoe misy tsy mety ihany satria ianao raha tsy miasa tsy haiko hoe raha fantatry ny mpampiasa ve zany tokony omena sehatra foana zany omena latitude amin'ny mpiasa omena faveur ahoana ny azony manatsara ny asa mba hivatoka amin'ny asa ny saina maneritreriny rehefa mitomombana mitombona saina maneritreriny afaka mampandroso izy mba tsy hivily makatsisy makary ya ny hetsika atao ny fahavalo ambin'ny folo efa nanatsidika kely ihany ianao a de ndao ary hitondray fanentanana le izy Andriamatoa Rafidy a zay etsonao amin'ny mpiasa-panjakana rehetra misy tsy akanavaka tsy akanavaka eny ary de misaotra anao moa fa zay misy no ahatongavana eto hoe manentana atsika mpiasa-panjakana rehetrarehetra mpiasa-panjakana moa no menao andraikitro nefa zany tsy anavahana hoe mpiasa-panjakana fa tsika rehetrarehetra mihitsy zany no asaina amin'io rehefa manana aton'asa ka hoe ino asa amelomana vandy aman-jana ka amelomana ny akohonana de manentana atsika ho tonga ao satria eo aloha ny fiaparabana tratony taona fa misy fakahitanin'ny ny tontolo mpiasa rehetrarehetra koa zany aho hoe inona ny zavatra hifampizarana hoe inona ny tsara hifampizarana inona ny tokony hifanomezan-tanana inona ny tokony olesika ho arenina inona ny tsara ho tohizana ohatrohatran'izay zany ny zavatra tsara zany no ny fanentana atsika ao fa manentana atsika ho tonga maro be nefa voentana moa dia engaviana koa mba anentana ny akohonana anamaro isan'ny ny olona ho tonga ao satria araka ny teny hoe zay be mibaso moa ny akangamaro tsy vakinambo mitabe tsy lany mambaka dia zay angamba no anjara ndraikitro Andriamatoa Faniry fa de makasitraka ny MBS napetrahana mino a zany fa amaly ny antsonareo reo mpiasa marobe no manao fitaraina am'izao fotoa zao mpiasa ihany koa nge ny FCE zay mbola tsy nahazo karama any semi privé reny any Fianaratsoa de zao zany zao tsika mahazo vaovao indray de netsy amin'ny Matep ivitoerana malagasy ho antety-pivoarana de misy banderole koa ao raha ny vaovao voarahintsika de mitaky ny karamany koa ny Matep zao de marobe zany ireo mihetsika mitaky ny karama am'izao fotoana zao de misaotra betsaka ny namana faly mamoaka azy zao ny zavatra iainan'ny olona amin'ny akabeny misy zavatra try ny tsy azo azonao zany hoe normal sa tsy normal fa ohatran'ny hoe tsy manam-bola le fanjakana araka ny teninao teo hoe lasa ohatran'ny hoe mangataka nefa tsy tokony angataka le mpiasa amin'ny akabeny tsy tokony angataka ka angataka fa takina mahitsy zo takina fa tsy zavatra hifampirarahana hoe inona no atao an'ity omeny faniry avy hoe ty telefony zay no mangatahana fa raha zavatra efa voafaritry ny lalàna takina karama zany zavatra zo zany takina zany fa tsy fangataka ary de eto moa zany mahita ny Matep de manasanareo mpiasa ny Matep koa avy maro ao fa ifanakalo hevitra tsika fa
le mitokatokana koa mako matetika manjary tsy misy mpieno iva feo eny ara de misaotra ny Andriamato rafiditsika zany a niaraka tamintsika teo de miandalana tompoka everinay fa dia ho avy mpiasa mihitsy na mpiasa mpanjakana io na avy any amin'ny sehatra ny tsy miankina na eo anelanelan'le fanjakana sy ny tsy miankina zany de tonga avy am'izay raha ny fanentanana nataon'izy ireo de makasitraka fa zava-dehibe de zava-dehibe mihitsy n'izay ho an'ny tontolo ny asa zany satria tena sahirana de sahirana mihitsy ny mpiasa-mpanjakana amin'ny akabeany tsy ireo eny amin'ny sehatra tsy miankina ary zay tokoa le zava-misy am'izao fotoan'izao tena ohatrany mandeha fotsiny le vahoaka zany fa tsy hita hoe inona moa zany ny zavatra mba tena atao am'ty fiainany ty eny ary vombonitsika ndray antsolombamboaka mamy rabe-ndrina iresaka lafinjavatra maromaro itsika arak'izay efa nieritreretina homanina moa zany de ny fandaharam-potoana moa efa nresahako teo hoe anomora rankromanina afloha de inona moa ny ataony any am'le sosialy efatry ny mampanay ihany izy de propagande satria dia fizarana zezika natao any de zay nanaovana fihetsiketsehana be mihitsy anomora rankromany am'izao fotoana zao hitantsika eo mifandeha sy mifivoaran'le izy fa io moa zany de hoe ahoana no ahafahako manantonatona kokoa an'le vahoaka te hakatombo melo fa naizanona zany fantatry ny malagasy ho any zavatra marary azy fatany hoe izany mampijaly azy fatany hoe izany nandainga taminy fatany hoe izany namitaka azy no zany tsy hoe ahita olona maromaro taoma tamin'ny fiarakodia ianao hitsenanao de verinao fa tena pombanao daholo ny olona rehetrarehetra efa fika efa nahazatra iny tsy de tena hoe misy mampatahotra be akory am'izany lafinjavatra rehetrarehetra izany fa mba mety hoe sodsodoka fotsiny am'izay mety fihetsiketsehana kely ny olona ao an-tanàna am'ireny tsanazavatra iny fa reny akory tsy de hoe andrefesana hoe mambahoaka fa zao mihitsy ara vao mainka mivadika amin'ny am'le hoe tena tsy faly ny vahoaka malagasy am'zavatra zay mahazo azy mila mitandriny satria le fredi efa miodiody any ambadika any zany hoe le rivotoza fredi de alaminy tsara ny fandaminantsika zany indrindra faran'ny herinandro efa petrapetra ho any amin'ny faritra zay ho lalovan'ny fredi ny ranobe ny tafo ohatran'izany sivo an'le gony misy fasika ny fianonany radio tsy tapaka eny tsy maintsy manomana pile moa zany de na misarge an'ireny radio reny amin'ny panneau solaire na eny amina sarge ny jirama zany ataovy daholo zay fomba ahafahantsika miaro an'izay mety fahatongavany cyclone zay satria mafimafy ony io fredi io raha tonga eo député mamy Rabendrina de miaraba tonga sondray am'ty andro alaka misy ity tamin'ny herintsika tafaradarina teto de mierina ndray ny androany tonga eto ndray tsika député mamy Rabendrina miaraba fanira miaraba tsika rehetra mpiara-miasa tokoa manomana ny fandarana mikirakira ny lafiny teknika manao zay ifandraisana am'ireo vahoaka malagasy manaraka ny fandaharana isanandro de miarahaba azy ireo ihany ko reo mpanaraka ny fandaharana zany miraroso indrindraindrindra am'izao fotoana izao naiza misy anareo nanatsidika vaovao maro samihafa ny tenako teo député mamy Rabendrina ny amin'ny fiainy amin'ny firenena omaly aloha zany andao ataotsika hoe tao anatin'ny 4 ora dia avian'ny ACC zany hoe le fangatahana tena eny avony seny dia ny vaovao ihany koa tamin'ny filan-kevitry ministra ny amin'ny hoe nisaora amin'ny filohan'ny repoblika ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement tsy mbola mivoaka le fanambarana ofisialy fa tsy litsofina mandeha zay efa manodidididina ny marina izany resahantsika izany de hoe nisaora amin'ny filohan'ny repoblika ny mpikambana eo amin'ny gouvernement ary hiditra am'izay hoe fandaminana na fanamboarana ny gouvernement izay resahantsika izay rehefa aveo fa eo amin'ilay hoe ACC aloha zany député mamy Rabendrina nanaitra kely ihany amin'ny hoe recevable lay fangatahana fanazavana avy any anivon'ny seny makany amin'ny ACC manontany amin'ny hoe mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny lalam-panoloenina ve na volavolana tety andro 5
ny volana novambra sy roapolo volana desambra de raha jerevana io satria ny lalàna ao amin'ny andiny fahafito amby efapolo lalam-pahalena de hoe ny fifidianana filohan'ny repoblika de ataterahana telopolo na enimpolo any faravabetsany zany a mialohan'ny daty izay fifarany ny fotoam-piasan'ny filohan'ny repoblika de raha io nraisiny 7 janoary nanaovana an'lay investiture de dikan'izay zany a tokony aty amy 7 volana novambra aty zany a no tokony any tanterahana an'le fifidianana zany a raha ohatra zany ka raisina amy lalàna kanefa de nataon'ny seny 7 volana novambra dikan'izany misy endrika fifidianana melon'ny fotoana eo na élection anticipé zany miroso 10 andro zany ny tamin'ny heritaona dia fahafito tsy hoe tamin'ny heritaona fa tamin'ny 24 dia fahafito volana novambra sy fahasivy volana desambra 24 no nanatanterahana fifidianana zay élection présidentielle anticipé efa nentsika daholo zany fanazava zany de raha mijery an'ity zany naroso melo zany fifidianana zany anticipé zany vo miroso fotsiny io na ray andro na 2 andro zay amy daty voatondro de ahasokajina zany mbola tsy any ny adevitra fa mijery fotsiny tsika député Mambrabendrina ny amin'ny hoe fantaniny seny makany amin'ny ACC eo amin'ny endriky ny lalàna mba tsara ifampiresana ihany satria betsaka ny adevitra ny sehomaly hoe toatriny ny seninina tan'ny ACC fa ngatsy ny gouvernement de mamaly an'izany recevable ny ACC nefa nisy voaingana kely zay fa hanempotra pantanina nataon'ny ACDD nakeny nevon'ny ACC de ozy izy ny ACC hoe irrecevable fa tsy androm-panjakana ka afaka antany ny ACC ny ACDD afahafa be ny any lay fizotronyraha député Mambrabendrina manina hitany tsy fahita mihitsy sika faniry tamin'io io resaka io tanatin'ny andro vitsivitsy farany fahita sy tsy fahita sy tsy fanao satria raha lalàna tokoa ny jerentsika fomba fijery ko azy a tsisy ilana zany ange tsisy ilana le fangatahan'ny seny avy any amin'ny HCC tsy misy ilana satria mbola voasosokevitra iny daty navoakan'ny seny iny ary raha ny lalàna jerentsika ao lalàna 24 aotraotra 7 andininy faefatra angamby izay a de milaza hoe rehefa avy mandinika n'izay tetiandrom-pifidianana volavolana tetiandrom-pifidianana aroson'ny seny ny fahefanam-panatanteraka zany dia mamoaka didimpanjakana manaika ny mpifidy avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernementa 90 andro farafahakeliny alohan'le datim-pifidianana fiodinana voalohany zava tsara mihitsy zay raha adika fiteny malagasy ny voalazan'io lalàna osa lalàna fizoro izy io a mifeny resaka momba an'io resaka datim-pifidianana io tsy misy miteny mihitsy ao hoe tsy maintsy makany amin'ny HCC na mahazo maka ny hevitry ny HCC ny seny fa alefa any amin'ny gouvernementa le izy rehefa adika atsika io alefa ny seny any amin'ny gouvernementa ny tetiandrom-pifidianana toy ny fomba fiasa rehefa ohatran'io mandinika ny gouvernementa manao ny fanamariany raha misy rehefa tsy misy moa ny fanamariany fa hitany hoe mety le izy mety aminy de eo am'izay a vo mipoitra lay atao hoe acte du gouvernement zay raha ny voalaza ato de adika amin'ny alalan'ny fiantsonana fanaikana ny mpifidy andray anjara amin'ny fifidianana 90 andro farafahatarana 90 andro mbola resantsika moa zany fa raha io volavolan-daty io a de tokony any amin'ny fiandohan'ny volana aogositra kanefa farafahakeliny le 90 andro de inona zany ny mahatonga n'lay seny na lay vaumière mahaleo tena misahana ny fifidianana nandeha naka ny hevitry ny HCC tao anatin'le fanolorana n'lay volavolana tetiandrom-pifidianana mety eritreritritsika hoe filandrarava sa tsy fahaizana asa sa atao hoe fitite de iseo hoe
misy zavatra atao sa tena hoe fanodikodinana ny sain'ny mpanara-baovao amin'ny akapobeany fotsiny mihitsy zao averitsika tsika araka ny tenin'ny faniry teo tsika mbola tsy ady hevitra amin'ny manara-dalàna na tsy manara-dalàna an'lay volavolana tety androm-pifidianana raha ohatra ka edikevitra zany rehefa mivoaka lay acte ny gouvernementa izay mankatosy hampiatra n'io datim-pifidianana io anytsika vo mety afaka miresaka hoe manaraka ny lalam-panondrenana manaraka ny lalàna misy eto Madagasikara ve ireo daty izay avoaka ireo fa tiano ataontsika ny fiteny malagasy hoe mbola sosikevitra mbola vakyraoka akory aza azo eritreretiny zany mbola drafitra avoaka ny seni fotsiny rehefa nanery tetotsika andro maromaro zay tamin'ny heriny tadidiko tsara mihitsy fa nanery tetotsika hoe avoay ny datim-pifidianana de io aloha no navoaka an' zareo isosikevitra io satria zay ny voalazany lalàna misy hoe ny seni no mamoaka sosikevitra rehefa avy manao ny asany ihany a mahita ny zava-misy ihany a ary tsy maintsy mifototra amin'ny lalàna misy ihany ko de mandefa izany makany amin'ny gouvernementa tsy misy teny mihitsy ao anatin'ilay lalàna hoe rehefa mahazo ny hevitry ny HCC de mandefa any amin'ny gouvernementa fa hoe ao ariny ny fandiniana n'lay volavolana tety androm-pifidianana zay atolotry ny seni de mamoaka n'lay didim-panjakana fiantsoana mpifidy ny filankevitry ny gouvernementa inona moa ny filankevitry ny gouvernementa angeno mivory mahatonga ny filankevitry ny gouvernementa na le ataontsika hoe conseil du gouvernement fa atreto zany de na de lay dingan'ny famoahana n'lay volavolana tety andro aza de tsika mpanaramaso ny zavatra fiainam-pireny amin'ny akapobeny a itsika mamaky ny vaovao de efa afaka milaza fa tsy manaja sy tsy manaraka ny lalàna misy mbola voany amin'io dingany io fotsiny a zay ny teneniko hoe natao andrebirebena ve io natao ilalaovana saim-bahoaka fotsiny indray ve io de recevable moa izy teo faniry azo raisina sady mitombona de apetraky tsika indray mifanontaniana hoe fa ilay fakana avinga na ny tany hoe azo raisina nga iza tsy azo raisina amitsika iandrasana valy teny hoe azo raisina de tsy azo raisina na tsy azo raisina de rekety mila lojika tsika rehefa miresaka ny atao hoe rekety de fangatahana zay ngamba ny fiteny malagasy malaza azy zany hoe manao fangatahana zay matetika manana endrika fitoriana no ny anton-javatra anankiray izay manana n'lay fahefana zay manana n'le zo anao an'izay rekety zay makany amin'ny HCC de alohan'ny andraisan'ny HCC fanapahan-kevitra ny aminy hoe mitombona sa tsy mitombona de misy endrika didim-pitsarana na fanapahan-kevitra mivoaka aveo rehefa aveo de misy aloha lay hoe azo raisina sa tsy azo raisina zay lay ny tsy aivo mifaniry teo ny azo raisina sy ny tsy mitombona sy ny rehetrarehetra fa le zavatra nangatahany seni tany a hevitra ka rehefa nangatahany seni hevitra le HCC de ny valy teniny zany hoe azo raisina le fangatahana hevitra zay fahazoko an'izany a kanefa miara-mahitsitsika faniry fa lay fangatahana napetraky ny HCC de manontany hoe mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalam-panondrenana ve io volavola tety androm-pifidianana io averiky fa tsy misy mihitsy andinin-dalàna milaza an'izay manery ny anaovana an'izay kanefa de zay no nitranga manontany ny HCC zany ny seni mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalam-panondrenana ve io volavola tety andro avoakana io de ozy ny HCC hoe azo raisina aiza ny lojika zany afa misy kely izy ianao manontany hoe mametraka fanontaniana ianao na eny na tsy valy ny andrasanao fa zavatra hafa mihitsy ny avalan'le mpamaly fanontaniana de ity zany ny fanontaniana hoe mifanaraka sa tsy amin'ny lalàna sy ny lalam-panondrenana ve
io volavola tety androm-pifidianana io averiko foana ho a fa tsy ilaina nefa zay zavatra zay ary tsisy lalàna milazan'izay de hoy ny HCC hoe azo raisina izay fangatahana izay tsy mitovy igny ny hoe recevable sy ny hoe conforme zay moa fiteny frantsay mahalaza azy zay mihitsy asa raha mety misy rakobolana hafa any fa raha ohatra izy zany ny dikany hoe rehefa tsy conforme izy zany de irrecevable fa mangataka tsika hoe avoa izy rakobolana milazany zany hoe ny dikany ve hoe rehefa mitena hoe recevable azo raisina de ny dikany zany ve zany manaraka ny lalam-panondrenana le izy tsy voatery tsisy idirany mihitsy mety ho recevable izy fa non conforme mety irrecevable koa izy fa conforme de tsy voavaly zany le fanontaniana raha fijeriko azy tsy mamaly ny fanontaniana napetraky ny seni ny HCC rehefa mianatra sika miatrika fanadinana no tratran'zany ny fanontaniana valy ny hafa nandroasany ny atsika zavatra hafa no avalytsika mahazo noty tsy izy mba tsy tenenako hoe mahazo aotra fa rehefa ny HCC sy ny senive no mifanao an'izany de mitoy ihany raha raha-pirenena de eo mipetraka zay fanontaniana lehibe zay inona zany no tohiny io aiza ho aiza ilay acte ny gouvernemanta izay andrasana sy voalazan'ny lalam-panondrenana sy ny lalàna fa tokony ho tohiny io zavatra io ho tohiny io calendrier io raha ny antsotsika teto tamin'ny heriny hoe avoay ny calendrier électoral sy laka misy mifaniry somara tsy diso de mivoaka le sosikevitra io de tsika zany ny andro hoe rehefa navoaka ny seni le sosikevitra zay no anjara asan'ny seni de alefany any amin'ny gouvernemanta de miandro filan-kevitry ny gouvernemanta tsika hanohy ny asa fa ay le izy tsy nalefany any amin'ny gouvernemanta fa nalefany any amin'ny HCC indray re olona nakana ny hevitry ny HCC de rehefa nakana hevitra le HCC de ny HCC hoe azo raisina le zavatra na de hafahafa ihany ary hoe fa maninona ny seni mametraka fanontaniana any amin'ny HCC efa tsy mahita an'zany tsika eo anatin'ny lalam-panoloenana iny efa tsy editsika hevitra tsy ny lalàna ny fifidianana 2018 008 izy izy anao teo sa 009 moa 009 de zay no mahatonga atsika mametraka hoe inona ary zany no ambadiky zany tantara rehetrarehetra zany ahoana mihitsy faniri no inotsika fa tsy mahay mamaky lalàna zany indrindra manko ny ao anatin'ny seni ao ahoana mihitsy no inotsika fa manao zay tiany atao fotsiny tsy mahalala ny andraikiny ireo mpikambana amin'ny seni ireo indrindra ilay filohan'ny seni ka hanala baratena amina zavatra sahala am'izao fa misy zavatra ao ambadika io zay mpitsara izy aloha ary mpikambana atao amin'ny HCC teo aloha fa misy zavatra inina atao misy fahadosoana inina atao ngamba eritreretana hoe mba handaniana andro ao anatin'io de iverina le resaka teo tsika ny voalazan'ny lalàna nge de ny 30 andro ka hatramin'ny 80 andro mielohan'ny fahataperan'ny fempotona iasana ho an'ny amperinasa zany no anaovana ny fifidianana de ahoana faniry no inotsika fa tsy mahay manisa andro ireo tompona raikitra ao amin'ny seni rehefa nandray fanapahakevitra amoaka ny sosikevitra iny ka ilaza fa ny 7 volana novambra de mbola tafiditra ao anatin'le 80 andro alohan'ny 7 janoary satria zay io daty io 7 janoary ny fianianana ao amin'ny lalàna io any de milaza hoe ny fiandohan'ny mandana ny fempotom-piasan'ny filohan'ny repoblika de manomboka amin'ny andro anaovany fianianany zay le investiture zay le izy serment ko ny dikan'izay mifarana ny omaliny iny ny fotom-piasany zay ny lojika indrindra ho atsika rehefa mijery calendrier dy raha tonga zany ny 7 janoary 424 efa dila le fotom-piasana zany hoe mifarana ny 7 janoary misasakalina ny fempotona iasan'ny mpitondra am'izao fotoana zao eo tsika ny manisa miemotra mitady an'le 80 andro ny 30 andro aloha
raha raisitsika boriboritsika am 30 andro izy tokony any amin'ny 17 fahavalo volana desambra any ny 80 andro zany de ohatran'izay ko fa any amin'ny volana novambra ity anefa araka voalaza faniry teo mangalatra 10 andro meloa efa midika nge zany fa efa tsy manaraka ny voalazany lalàna na de io sosikevitra omen'ny seni io ary tsy manaraka ny voalazany lalàna fa mazava be ny tenin'ny faniry teo efa fifidianana mandeha meloa io melohan'ny fotoana na élection anticipé hoy ny fiteny frantsay ary ny fialana am'izay voalazany lalàna voalaza ihany keo zany de tsy maintsy misy antony manokana motive zay vo afaka mivaona am'izany de gagitsika hoe zany rehetrarehetra zany no mitranga kanefa na ny mpivory tao amin'ny seni tompony raikiraitra ao amin'ny seni na lay filohan'ny seni na lay any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de samy minimikipy ho ava averiko za tsy mino mihitsy hoe tsy hitan'io za tsy mahay ninininy tera mahita an'izany fa minimikipy manao fanahinina ao anatin'le izy de ilaza rehefa avy ao fa manara-dalàna ny fanatanterahana le fifidianana sa zay le teneniko teo misy fanahinina atao ao a anakorotana de rehefa avy eo tsy nanaraka ny lalàna io a de avy eo misy famerenana ny dingana rehetrarehetra sy fandani-potoana ao amin'ny fiatrehana an'izany fifidianana zany atretotsika ny antsoantsontsika ny amin'ny tokony amoahana am'izay an'io tetiandrom-pifidianana io fa mifanaraka am'izay de tokony ho navoaka tokony omanina tetibola hiatrehana fifidianana fatatsika tsara fa efa taorianany ele fifarany teo no mbola miteniny filohan'ny seni hoe tsy ampy ny vola tsy hiverina am'izany ady hevitra zany tsontsika efa amitsika zany efa tafiditra am'lay tsy fahaizana manaja ny tetiandro ny fanatanterahana asa foana de avoaka zany zao le calendria avoaka misy diso a miandrotsika hoe atraiza ny anaovan'ny gouvernemanta ny fanamariana sy ny fampiarana an'io rehefa avy eo fa ino tsy midika hoe efa ofisialy fa ny gouvernemanta nefa le gouvernemanta raha mbola misaorana mbola iovandray deputezay mihitsy voasaika eviko teo tsy mbola ofisialy inka tsy mbola ofisialy mandiso an'le fomba fiteny mivoaka any amin'ny ainao manjery sy ny tambajotra rehetrarehetra any fa sosikevitra iny sosikevitra avy amin'ny seni ary anjaran'ny seni mamoaka ny sosikevitra iny a andraisan'ny gouvernemanta n'lay acte rehefa avy eo zay manamafya any sosikevitry ny seni iny fa rehefa tsy manafy amafy an'iny kosa ny gouvernemanta de mbola miverina ny dingana rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana an'le izy zay raha vakitsika ny zavatra misy momba an'io am'izao fotoana zao fa averitsika apetraka fanontaniana hoe inona zany ny tena iaviny tiany reto olona reto atao manao fananina salama zao olona mahay lalàna daholo ny akamarony olona natao nomena andraikitra ary nanaiky an'izany andraikitra zany isehatra amin'ny fanomanana fifidianana ifanaraka amin'ny lalàna daholo olona mahalala daholo ny filanany antony ilanany HCC kanefa de manao tao foana salam'izay manao a faniry hoe tena fandaniana andro indray ty sanatry ampiemitra zay tsy tokony emotra de miandrotsika hoe gouvernementa iza no andray an'io sosikevitra io a de andinika an'io a de andray ny fanapahan-kevitra na amin'ny fampiarana azy na tsy raha ampiatra azy moa de mampiatra zavatra tsy araky ny lalàna zany resaka forma na hoe ny endrina fa mbola tsy mivotoatina fa efa miresaka kely ampahankely teo debute mamrabe ndrina ohatra misy fanahina hafahafa zany le izy a ohatra misy trangan-javatra ohatra ny mampieritreritra zany le izy a fa na izany naty zany a dia ny fahavononana hiatrika fifidianana ho an'ny antokotiko Madagasikara de vonona izy amin'ny fifidianana madio ary efa nambarana zany hoe tsy mitaky teteza mita ny antokotiko Madagasikara tsy mitaky gouvernement d'union nationale na d'ouverture sy ny sisa zany fa ajao ny lalam-panorenana hatreo ny fifidianana zay tokony tanterahana amin'ity taona ity ary fifidianana telo na efatra zany hoe ny
présidentiel zay fividianana voalohany sy faharoa de ny fividianana communal sy ny fividianana municipaly zay tokony ho tanterana miaraka an'izay ny zafady faniry manaitra ao anatin'le izy nge faniry le hoy teo hoe tsy requête fa demande d'avis no nataon'ny seni makany amin'ny HCC de mivalin'ny HCC hoe recevable fa fantatsika tsara fa ny HCC rehefa my fotoana ngamba iverina fa mampety azy de tonga dia tsy mandray fotsiny na de requête aza rehefa lazainy fa misy antony tsy ahafahana mandray an'le izy zany hoe nisy fotoana tsaroko tsara mihitsy miezaka manazava sy manavaka ny atao hoe avis sy décision ny HCC ny mamoaka hevitra sy mandray fanapahan-kevitra ao anatin'le izy fa eto zany de le HCC mihitsy no mini manafangaro an'lay voambolana sy le fomba fiasa sy le zahatra rehetrarehetra resahana ao anatin'le izy fa tsy manao an'le fomba fanaony taloha zay mba hahafahana mitsipaka zay tiany hotsipahana de milaza fa hafan'zao ary hafan'zao de tadiditsika mbola nisy ary le nataony hoe réserve tsitratritra tsy aritra kely fotsiny iny faniry mandalo an-tsaina eny ary efa nyresaka an'le gouvernemanta ihany tsika teo député membre Bendrina hatramin'omaly zany de hoe démission collective de tsy démission ndray satria nanao an'le filakevitra ihany filakevitra ministre ihany lay gouvernemanta niaraka amin'ny filohan'ny république zay moa natao hoe filakevitra ministre filohan'ny république amin'ny premier ministre ny mpikambana ao anatin'le gouvernemanta de hoe tao anatin'izay indray dia nisaorana ny filohan'ny république mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta raha ny vaovao mandeha samihafa fa de hoe hiditra amin'ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filohan'ny république zay tamin'ny volana marsa tamin'ny herintaona ho isika no nisy izay fikitehana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta fanindimina ho amin'ny premier ministre Tsay Christian zany ohatra mampalasa saina kely ihany izy satria efa mandeha be moa le vaovao zany député membre Bendrina ny amin'ny hoe de ny remerciena zany de misy miteny tany Ambotsiroa tany lapampanjakana tany Avolona ndritra filakevitra ministre tao aorinan'ny fakana fanapahan-kevitra maro samihafa de avy eo nisy fivorina ihany koa tany Foibe toeran'ny antoko miaradia amin'ny fitondrana tany de maro be ny adevitra efa napafantatra an'ireo mpiara-miasa amin'ny ministre fa anisany mitsahatra amin'ny asa ny gouvernemanta na de tsy amin'ny fomba official ary fa de efa iomana am'izay hoe fametrahana zay mety gouvernemanta vaovao efa elo zany adevitra any nandeha ianareo tao amin'ny anteny meram-pirenena tamin'ny fahafito volana desambra de nikasa hampitsahatra le gouvernemanta amin'ny asa miaraka amin'le premier ministre de iny le misy fandikan-dalàna be député membre Bendrina le natsony filohan'ny république teny amin'ny arena ny député zay tsy azo atao zany araky ny lalàna dia nisy famoronana tota-taratasy hoe avy any Bromaritra dia natsahatra de voalaza fa hoe nisy niana solomamboaka 7 zay tsy anoitsony an'ilay motion de censure roa volana teorina tapa-kevitra fahan'olo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny hoe fanoloana mpikambana anatin'ny gouvernemanta samy hafa la hoe démission collective tonga de voafoaka anatin'izany premier ministre zay ve nanatsarana an'le izy tsy démission collective fa hoe de nisaoran'ny filohan'ny république dikan'izay reo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernemanta ny ao aloha zany de ministère ny raharambahiny dia mpisolo toerana any eo ho any Addis Abeba zany zao ny filohan'ny république endriky ny diplomatie malagasy tokony ho isika misy prime ministre misy ministre ny raharambahiny zay hiara-dalana aminy hany Addis Abeba mpisolo toerana nefa ny eo am'izao fotoana zao ny ministre fitaterana dia voafidy ho anisany lehibe filakevi-pitatana ny asekina zay eo amin'ny setra raisam-pirenena hiasan'ny Dakar dikan'izay na izy misafidy ho any amin'ny asekina carrière professionnelle zany na izy misafidy hijana amin'ny gouvernemanta de adiny ny atao amin'ny asekina azo antoka fa ajanony atao amin'ny gouvernemanta le combat raha teo manahirina be ny any amin'ny Madagascar Airlines resaka ADEMA resaka ACM sy ny sisa ety azo antoka zany fa mety hamototra ny toerany ao anatin'ny gouvernemanta amin'ny ministre ny transport azy ny ministre am'izao fotoana zao zay voasafidy ao anatin'ny filakevi-pitatana ny ACM
reo zany toerana robanga akoatrany hoe efa betsaka ny adevitra tsy mahavaolana ny commerce ny communication tena adevitra betsaka ho an'ny rehetra am'izao fotoana izao ny resaka jeunesse sport am'ty jeu des ulles sy ny CJSOIS hoe ny resaka ataotsika hoe kianja sy ny rehetrarehetra ity ny eo anivon'ny foto-drafitrasa mahavita ny asany sa tsy mahavita ny asany lay ministra tonatsahatra le foto-drafitrasa ahoana ny asa vavety reo ministera maro samihafa tahaka zany tena anisan'ny efa nytadiaviny io lefa ele esoriany io fa selfie fotsiny mibetsaka ary lapadera ny zarainy ao anivon'ny angovo no mihinana moa zany de hoe iny nivoaka andray le 9 kilao betsaka ny adevitra momba zay de vo resadresaka le ministre mihinana lasa ministre ndrano am'izao fotoana zao andriamato député nanao taridresaka fotsiny fa de mandeha ndray zany hoe de okotehana mpikambana anatin'ny gouvernement faneniny vesa sy fandiminy zany zao hoan'ity de gaga sy talanjona ihany tsika hoe ahoana ary le fomba fiasa tsy mety mamokatra mihitsy fa avadibadika atao gymnastika sinsisa fa tsy mitondra fahombiazana le fotoana koa fode fo satria enina na 7 volana zany na 8 volana zany sisa de hoany amina fifidianana zany hoe gouvernement ikarakara fifidianana ve zany ity gouvernement ho teraka ity député Mamirabendrana araky ny lazainao teo lavalava ihany ny tantara azo iangana am'ty resaka fanovana gouvernement ity tao ariny lay fitsipaham-pitokisana zay nataonay ozy za anisany nanao sonian'le izy tamin'ny volana desambra iny de nahenontsika fa nisy vitsivitsy ny ministra nikasa metra-pialana ataotsika hoe onoono le izy fa nahenontsika hoe mikasa metra-pialana ony ranona no ny olana isan-karazany fa tsy manaiky ny filoam-pirenena na tsy manaiky ny prime ministre andao ataotsika hoe onoono sy mety hoe tsao le izy feo mandeha fa nisy zany fa hotsika hoe itsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha ary tsy ministra 2 na 3 fa misy vitsivitsy hatramin'ny herinandro tato anatin'ny herinandro farany zao de mbola nisy zany nahakasika ministra anankiray hoe mikasa metra-pialana hono io ministra io fa tsy mbola niekena hatram'izao fa metra-pialany zany hoe lasa principe fomba fiasana petraky ny fahifanam-panatanteraka lehibe ny fahifanam-panatanteraka zany no hoe tsisy mialy ao aloha kanefa rehefa diniatsika le fandehan'ny tantara zohitsika onoono enitsika maly de hoe ohatrany hoe misy fofopofona fanovana gouvernementa ihany any zao zany ny zavatra mitranga voalohany na ny filoam-pirenena aza de efa resy lahatra fa mila ovainy gouvernement io resy lahatra tamin'ny mitovy hevitra tamin'ireo solom-bavam-bahoaka 500 izy zany fa ny formany tsy mitovy formany tsy mitovy zany hoe tsy ilay 2 volana elanelany no ataotsika hoe nampiovany heviny fa efa tam'izany fotoana zany hoy aho efa tam'izany angeny efa nandeha io fofopofona fanovana sy fametraha-pialana io zany hoe na le filoam-pirenena aza raha ny onoono entsika de efa nitovy hevitra taminay ny aminy hoe mila kitihany io gouvernement io mila ovainy io nge raha mbola hemitritsika ny tantara faniry ny vondrona parlementaire tim efa tany amin'ny volana mars février tamin'ny taona lasa no efa nanana ilay atotantaratasy atao hoe fitsipaham-pitokisana no soniavy mivondrona parlementaire tim rehetra ary ny entsona sy nanasana ny parlementaire hafa rehetra ny député hafa rehetra hanaraka anay hitovy hevitra aminay am'le izy efa tam'izany no efa nahita zany ny solom-bavam-bahoaka tim fa tokony hovainy io fa tsy nanaraka ny député tsy tim de avy eo nefa ny filoam-pirenena herinandro vitsy tahorinana iny de nanova mpikambana amin'ny gouvernement tadiditsika iny de efa tam'izany zany no efa hoe hitoviana foana le fomba fijery rehefa misy zahatra tsy mandeha ao mato hovaina fa eo am'ilay fomba
anatanterahana azy a tsy zaka n'lay filoham-pirenena mihitsy hoe ny olo-kafa no mandray an'le fanapahan-kevitra zay manara-dalàna de ohatra zay no nitranga rehefa avy any amin'ny maro anisa de izay maro mitovy hevitra indrindra zany rehefa lasa maro anisa zany a ireo lay nanao sonia le motion de censure zany hoe nanaraka ny hevitry ny timma daholo angereo nanao sonia lay motion de censure tamin'ny volana desambra io tany zany reo solombavam-bahoaka reo vao namaly ny antsony timma volana maromaro taty orina ary laza fa tena marina tokoa ny lazay nivondrona parlementaire timma de niara nanao sonia an'le izy fa ny rahantsika nalala reny moa fomba nitsipahana lay fitsipaham-pitokisana de tsy tonga hatramy faran'le izy fa vao nitranga reny zavatra reny de fa nandendray le onoono ny amin'ny fanovana gouvernemanta de eo zany tsika no mandray ny fehiny mame an'le izy hoe rehefa tena zoina le izy a samy mba mahita daholo ihany hoe tsy mandeha le raha-pirenena mila hovaina ny fahefanam-panatanteraka na mila fanovana eo anivon'ny gouvernemanta fa ilay tompona andraikitra manana ny fahefana hanova le izy tsy sa manova le izy ara-potoana rehefa tairany solom-bavam-bahoaka taty ambadika de vao maika nanahirana azy satria tsy eritreriny le izy a anaovan'le mpikambana gouvernemanta fametraha-pialana tsirairay aloha de vao maika tsy mety aminy ko misy karazan'olo ohatran'zany fanery a misy karazana lehibe olon-dehibe manao an'zany tsy mahataty ametrahana fialana de rehefa nandeha reo rehetrarehetra eo izy nefa ny ambadika any resy lahatra ihany fa mila hovaina eo de zay a azotsika raisindako nge le onoono zay entsika hatramy maleriva zay le ataotsika ndraindray hoe ballon sonde alefa koa ny fitsapana réaction fitsapana hevitry ny olona rehefa mandeha le feo fa reny a tsy isika avaty amin'ny mpanohitra mihitsy no manana tombony hanao an'izay resak'zay ary tsy avaty no mipoiran'le onoono fa ny rahantsika sorana range teo anivon'ny filan-kevitra minisitra ary zany tsy mivoaka raha tsy isamizy avy nanatrika le filan-kevitra atao no namoaka an'le izy de feheziko aminy hoe tsy mahataty an'le démission le filoham-pirenena efa mahalala fa ilaina ny manova an'le gouvernemanta inona ary ny antony ilana ny vanan'le izy mazava ho azy tsy mahomby aloha zany ekipa eo de misy koa ny tenen'ny faniry ny tany sain'ny faniry teo no hoe efa misy efa banga ny toerana ary misy efa azo antoka fa ho banga tsy ho ela ny toerana de mila fikitihana io gouvernement io ary azo ararotina ikitihana zay tokony ho kitihana rehetra sy anovana zay tokony hovaina rehetrarehetra ny fanontaniana mipetraka de hoe raha ohatra ka gouvernementa ray manontolo satria nisy resaka hoe démission collective dikan'zany angehatra any prime ministre anao démission ihany na de mbola azo averina ary izy rehefa avy eo iny safidin'le mpanendry iny safidin'le mpanendry iny fa manisa andro tsika 7-8 volana alohan'ny fifidianana zao raha raisitsika ny aminy hoe tsy naompo tamin'ny raha-pirenena amin'ny akapobe ny asa fampandrosoana ny asa napetraka amin'ny akapobeny ireo ministra ireo de mbola anatena fahagagana ve zany le mpanendry ao anatin'zay enim-bolana zay tsy iverenatsika etsony ny commentaire nataotsika ny amin'ny fomba fiasan'ity gouvernement ty tsy iverenatsika etsony zany fa de mametra-panontaniantsika hoe anatena fahagagana efatra taona raha teo misy maromaro am'ireo ministra nge tsy niova mihitsy nefa anisan'ny voakina sy miiba tanteraka ny tombanezaka atao amin'ny fanatanterahany asany de ireo olona reo ve zany raha misolo a de anatena fahagagana ny filohan'ny repoblika lehiben'ny gouvernemanta sy isika rehetra fa ao anatin'ny 7 volana de avitan'zay fahagagana zay a hamirapiratra Madagasikara ray zay fa rehefa tsy zay de anao inony reo de eo am'izay tsika manao fandiniatsika ny zava-misy de hoy aho hoe verina am'le resako tam'le resaka HCCCNI teo mbola fanodikodinana ny sain'ny mpanara-baovao foana ihany ray io
fanodikodinana ny saim-bahoaka io mety ho zay fa ny tena azotsika antoka de lelona zay ny faniry teo manangana gouvernemanta hiatrika ny fifidianana am'izay de ny tsy azotsika ialana koa fa ity kabaron'ny filoham-pirenena ary fantatsika ny lanjan'zany kabarina filoham-pirenena zany raha misy zany io fanovana gouvernemanta io dia ministra hanao asa sosialy no ampidirina eo efa samy miomana fa fantatsika efa tsaratra daholo ny asa fanaovana fotodrafitrasa sy ny asa fanao ny ministera tsirairay avy fa ministra anatanteraka n'lay baiko ny filoham-pirenena hanao ny asa sosialy am'ty taona faran'ity ny ministra izay anomboka iasa eo a manomboka zao mandrapatonga ny faran'ny taona zany hoe ministra andeha hizara kalitsinjo ministra andeha hizara vatsytsinjo ina avy le anarany reny ministra andeha andobary eran'ny madagasikara zay no ilana an'le ekipa vaovao ao de fa indrindraindrindra ministra izay efa anana endrikana ekipa mpanao pré-campagne zany hoe ekipa manao ny fampielezan-kevitra avy atrany ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny fifidianana manaraka zay no azo everina fa hitrangy eo rehefa avy eo fa efa ny filoham-pirenena no ny teny fa ajanona daholo ny asa ministera indrindra fanaovana fotodrafitrasa de ianareo zay mieritreritra ny hiditra ao ministra eo raha ohatra moa ka mety hoe anaitra ny filoham-pirenena indray ty resaka ataotsika ity de matikamo izy de tsy hanova n'le gouvernemanta indray de samy mihevitra ianareo ministra rehetrarehetra mbola tavela eo fa ministra hanao an'lay asa sosialy zay no ilana atsika any amin'ny départementa milana anareo moa zany any amin'ny départementa misy anareo tsirairay avy any rehefa avy eo de efa miomantsika rehefa ny lehibe any ao zany nefa directeur de campagne de efa samy manany andraiky ny tsirairay amin'ny départementa fa zany hoe ny ratsa mangiky ny fitondram-panjakana miasa am'izay zay amin'ny akabeny a mikasika an'iny fa amara-paranantsika azy député mamy Rabendrina dia nalefatsika teto maly zany ny gazety boky Le Monde Afrique miresaka ny andro hoe ny Florian Radjoelina manoloana nyreo tsy fakasitrahana marobe manerana amin'ny Madagasikara de voaresaka ny tontolon'ny orinasa voaresaka ny tontolon'ny lavany voaresaka ny tontolon'ny eny amin'ny sehatra ina moa zany ara-diplomatika de miresaka ihany ko ny eny amin'ny resantsika ny hoe fionana eo amin'ny mpamatsy vola sy ny fanjakana malagasy adevitra be mihitsy ty resaka resantsika ety ary ny sehatra iraisam-pirenena de mahita zany itsika moa de fanresaka foana ary raha vorodamba vavatsika de tataka mihitsy ny resantsika an'zany lafinjavatra rehetrarehetra izany de ametrahantsika ny amin'ny hoe tena le fanjakana mihitsy ny efa afabaraky eo amin'ny sehatra resam-pirenena satria lay filoham-pirenena no anjaanja ny amin'ny hoe tratrana mécontentement grandissant zany hoe tena tsy fakatoavana sy fanoherana tena miopapana hita etsero eny amin'ny sehatra rehetrarehetra no tazana am'zany zava-misy rehetrarehetra izany ka miresaka izany am'zany lafinjavatra zany tsika satria lay vaovao misy eto Madagasikara zany de tsy vaovao eto Madagasikara intsony fa vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de le sary Madagasikara mampiseho fa tsy mambahoaka lay filoham-pirenena zay mietrehitra fa mambahoaka de miezaka moa izany manao an'le karazana hoe opération de charme mandeha manatona vahoaka de lay resaka sosialy no avadika any anatin'izay fanatona vahoaka zay sady manao propagande melony fotoana ihany le fotodrafitrasa moa zany natsahatra amboniny hoe tsy manam-bola le fitondram-panjakana fa tena tsy ho vita mihitsy ny le asa tao na mato tena tam'le 20 kilometatra lalana tsy maintsy vita alohan'ny farantaona ho an'ny autoroute
namato tena ho an'ny hoe handraisana jeu des îles ny tanamasoandro ary obrao zay esan'reo ministera samihafa zany ny resaka 50 000 logement kanefa tsy zay fa zara fa nisy arivo mahery kely mivita tao anatin'zay efa taona mahery am'izao fotoana izao. Akoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa reo fanazavana maro samihafa ny amin'ny resaka teleferika sy ny sisa ao anatin'ny adevitra mandeha daholo zany am'izao fotoana izao. De eo tsika no mahatonga atsika député membre Bendrina raha miresaka an'izany rehetrarehetra izany de ozy tsika hoe fa ahoana ty eo am'sehatra iraisam-pirenena ity no tena Madagasikara mihitsy no miseho. De fa tsy voalohany na faharoa angambany izany adevitra zany raha mifantatsika. Ny antony tenenantsika an'izany de zao efa maro be ny article momba ny Madagasikara, inefficace inefficient, le fanjakana voaresaka an'izany ary ny sehatra iraisam-pirenena no miresaka an'izany. Efa betsaka ny vaovao zay mampilaza ny aminy hoe manomboka tsy matoky a Madagasikara ny mpamatsy vola. Efa betsaka ny vaovao nresaka mikasika ny aminy hoe nasaina namerim-bola any mpamatsy vola am'ireo projet ny vatsiny ny a Madagasikara de anisan'ny voatony tam'izany Jirama. Voaresaka tam'izany hoe tena miopapana ny kolikoly a Madagasikara. Maro de maro ny zava-misy ety a Madagasikara. Nefa rano sy volana tsy ataperamandany le filohan'ny repoblika dia sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny namoaka araky ny lahatsoratra de hoe anatin'ny Le Monde Afrique mikasika indrindra am'izay olana lehibe ny amin'ny hoe fanoherana ny filohan'ny repoblika any am'izay rehetra alian'izay. De io angambany ny antony mahatonga azy hoe mandeha aloha mba manao pimaso anyvoaka de lasa manao serveur mihitsy le filohan'ny repoblika, lasa mizara ranona pango le filohan'ny repoblika ary ny zava-doza anatin'le izy nienjehana le fanjakana teo aloha ny zara moto mialohan'ny fifidianana. Zao le fitondram-panjakana am'izao tsika am'teny zao izara moto any aloatra mangorindray ho an'ny ben'ny tanàna de raiso ela aloha moto sady raisentsika maire raiso moto tahaka ny nataonareo tam'le fanjakana teo aloha. Isy ben'ny tanàna nahazo moto maromaro mihitsiny, nisy olo mbamoaka nitondra moto ana ben'ny tanàna io zarainy any aminay tsy fantatra tsony hoe nakaiza le moto fa maro be ny moto zaraina. Efa akaiky kely le fotoana natanterahana fifidianana teo de raiso le moto tsy problème zany fa mahafantara ny tokony ataonareo ianareo. Zay ny atahorantsika am'le corruption électorale ny tenen'ny Filoha Marc Ravalomanina mandrakariva ao anatin'izany adevitra rehetrarehetra zany. Fa zavatra tiatsika resahana fotsiny zany dia ny mikasika ny amin'ny hoe manahirana ny fomba fitantanana ny firenena am'izao fotoana izao. Satria le mpitondra raha tsy hitan'izay atao, ohatrany tsisy repère, ohatrany tsy manana boussole, tsisy tableau de bord, tsy hitatsoa zay anasokajinan'le fitondram-panjakana. De ohatrany mandeha fahoany fotsiny pilotage à vue zay fitenena zay. Tsy fantatsika makaiza le izy fa na izany naty zany ara de veritsika fa efa atombotra ny fotoana ary mivonina am'izany atokotiako Madagasikara. Etona zany de rehefa miresaka atokotiako Madagasikara aloha zany de manao kopakopa tanana ho an'ny atokotiako Madagasikara eny amorona-kony eny amin'ny faritra Ambohimankakely eny no misy an'izay atokotiako Madagasikara zay. Ho an'ny any amorona-kony zany tanàna kely izy io fa de be ponina amorona-kony ary manamorona ety amin'ny bypass ety de misy mpikatroka mahafinaritra mafana fo maro be eny de anaovana kopakopa tanana tahaka zany ihany koa tsika eny Ambohimanambola. Eny ary tena marana azy miaraka ny député membre Bendrina satria efa manakaiky ny fotoana de veritsika fa député membre Bendrina koa amitipitina ny adevitra mifampiresahantsika teo makasika indrindra izay raharam-pirenena zay satria efa raty sary Madagasikara zany am'izao fotoana zao. Ity fivorimben'ny Union Africaine ity dia mety ampisandratra any Comore satria raha ny vaovao fantatra dia mety hiady ao anatin'ny fitarihana ny Union Africaine zany ao anatin'ny manaraka ny filoha comorianina raha ny vaovao maro samihafa fa hitantsika moa zany fa amezantsika ihany koa ny vaovao député membre Bendrina satria ametra-pialana zany tsy ho filohan'ny Banque mondiale i David Malpassy zay président ny Banque mondiale fa netretena goavambe zany tsy hoe tsy faiza mitantana fa fahatsapana hoe tsy vitako le mission ako ka na tokony mbola hanana hery taona fanampiny ary melohan'ny fotoana de efa nametra-pialana raha ny droit
ny tombontsoa samihafa ny voninahitra mitantana an'izany banky mondial zany goavam-be fa maka fanapaha-kevitra izy eo anatrany hoe tsy izany akory no mibaiko de zay zany mba iraritsika raha oviana re le malagasy mba tonga saina am'zany ireto mpitondra atsika reto hoe efa tsy fahombiazana tsy fakahitana ary zay inge le resan'le monde afrique io hoe be da be le fanoherana mahazo an'le filohan'ny republika dikan'izay tsy mahomby izy amin'ny zavatra zay ataony fa mbola iny ihany miezaka foana mampiseho an'le tanjaka sy le amafisana eny am'izay rehetra le eny maraparinatsika député Mamrabenriny ny gouvernement ty ry faniry tsy voalazantsika eto de anisan'ny enontsika ny hoe nandehabe ny resaka teny amin'ny tabajotra teny indrindraindrindra hoe anisan'ny ahina ho tanjo ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny ametraka miaramila maro ao anatin'io gouvernement io satria raha ny feo mandeha de saika ho ampitazonina manamboninahitra miaramila na zandary avokoa ny akamaroan'ny toerana za ny fanapaha-kevitra sahala am'zany tsy mandehandeha ho azy fa misy antony ao ny anasorana nyreny ara mba ananana fitokiana sy hoe samy mametraka ny tompona andraikitra sy ireo olona rehetra ireo amin'ny toerana sahaza azy tsirairay avy de ny hampiena ny isan'ny miaramila ny avy amin'ny folo alin-da ao anatin'ny gouvernement aza no eritreretana hoe tokony lojika kokoa amin'ny fiatrehana andrara-pirenena fa midika ave zany efa mamofopofona endrika krizy ka miaramila no apetraka hitantana firenena ny zavatra misy am'izao fotoana zao zay raha fehizitsika ny resaka momba ny olay resaka gouvernement sy fanovana fametraha-pialana sy mety ho fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement io fa niry fa de miandrotsika aloha efa alakamisy androany efa tapotra ny fandraisana izy ny fivoriana ra-potoana ny filan-kevitra na ny gouvernement na ny ministra samy hafa mantsymora ao tsara ho fantatra ihany zany efa dila daholo anyterinandro ty fa na izany ara tsy mahasakana ny andraisana anaovana fivoriana tsy ara-potoana akory zany na hoe tsy araka ny fahazarana fa de miandrotsika hoe atraiza no ahafahana mahita ny mety hotohin'izay zavatra zay fa rehefa tsy zay moa de miomana zany tsika hoe ro ihany no mitondra ny raharahan'ny firenena manomboka eto tsy de misy ny ninona azo antenaina ary anova moa aiza eo ihany ange nandritry ny efa taona mahery tsy navity ninona de inona moa no miracle mon ami ao anatin'izay hoe enim-bolana fito volana valo volana sivy volan'izay député Mamrabenriny tena hoe avita hanao fampandrosoana tena miainga be mihitsy ve zany le fitondram-panjakana apidina vidim-bary apidina vidim-menaka ampiakatra am'izay hoe karaha mampiasa mpanjakana zay hanefa ny vola rehetrarehetra zay tokony aloha etsero sy ny sisa hitatsika eo daholo zany rehetrarehetra izany hitondra fanetana antsika rapitso fa atreo aloha ny fandarantsika amty androany ity zany de ameny programma samihafa ho atsika ho an'ny rapitso eo anevony antoko tiako Madagasikara fa dia makasitraka makatelina ho atsika rehetra zay nanaraka amin'ny fandarina miara-manonja tamty androany ity dia isaorana ifaly sy mbola tao amin'ny lafin'ny teknika atao ny mpanaraka maro be mihitsy isika any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia hotahin'Andriamanitra daholo isika ho ary ho an'izay tsy salama dia mahazo fahasalamana satria misy namana mandeha vavatra hoe tsy salama de mahazo fahasalamana azadinoana fa miomana foantsika ary mandondona ny isam-pokotanytsika vonina hiatrika fifidiana antsika ary hatram'izay ny antokotiako Madagasikara de niaraka tamin'ny rehetra 2002 nanana comité de soutien Filomar Karavalmanana 2006 nanana comité de soutien Filomar Karavalmanana fatatsika ihany koa 2018 nanana comité de soutien Filomar Karavalmanana miaraka amin'ny rehetra fa am'tindray mitoraka ity mbola tohizatsika zany fa apetratsika ho tolom-bahoaka lehibe ny fifidianana révolution électorale ntanterahitsika amin'ny fifidianana ho avy eo zany hoe ny vahoaka malagasy mihitsy no iarairahina ho ao an-damosiny zany hetsika goavambe zany ho avy moa ny fotoana
mety mbola anambarany folomarika ravalomanany de ao arinan'izay tsika manova ndray ny toromarika vaovao fa ny toromarika sady fandamina voalohany ao anatin'ny dingana de ny amin'ny hoe misoratanarany e miazakaza de nareo any fokotany raiso ny anaran'ireo olona zay mangataka any aminareo satria efa toromarika nomeny teo anivon'ny seni tamin'ny alalan'ny filohan'ny seni ny amin'ny hoe manatona fokotany mbola tsy ampy io liste io mbola tsy ampy io betsaka ny tokony hiditra tsy normal raha 900 fotsiny faritanina Antananarivo misy région efatra de efa misy tetika hafahafa ihany zany eto Antananarivo ve ny 66% fotsiny misoratra anarana ny any faritany hafa 76-74% nefa any amin'ny saridalina sady misy an'ilay fandalovany cyclone samy hafa sy ireo hoe fahaseranam-ponina de otsika aty amin'ny fihavin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy nefa kelikely le mpifidy misy dikan'izany de zay ny tenenantsika indrindrandrindra eto Antananarivo faritany miazakaza makalesa any amin'ny fokotany de soraty tompoko ny anaran'ireo olo ireo de ampidiro anatin'ny listre mifidy fa aza mitsatsaky nareo mialohan'ny fandaminana de sady mitady an'le cadre de concertation ihany tsika rehetrarehetra mandra-peo ianara de mandra-piresaka de mino isika fa amin'ny herindray de hiaraka amin'ny député mambrabe indreny mandra-peona tompoko miraha soa antsika rehetra